izy mampiasa sarina mena rano. Zay mahatonga anao rehefa manofina indray mahatsiaro mahita mena rano. Firifiry moa ny olona manofo mahita biby lava. Ireny le nitenen'i Jesosy hoe nomenanao ny hery anitsaka ny maingoka sy ny mena rano. Ary tsy vitan'izany fa raha mbola misy ny hery ny fahavalo natao hitsahanao koa zany. Ataovy amen. Zany revagna ny tokony tsy hampatahotra anao tsony satria efa misy teny fikasana, efa misy parole lazain'Andriamanitra hoe tsisy hampaninina anao zany o Jezus. Ndao hivavaka tsika satria tamin'ny andro ny zanak'Israely dia vokatry ny erreur ny zanak'Israely natonga azy ireo babo. Nanao défaut ny zanak'Israely dia babo tao Ezipta. Androany ninina défaut vitanao natonga anao babo. Mijoro eto en tant que Mosesy n'Andriamanitra anafaka anao anatin'ny fahababona. Afaka anatin'ny fahababona ianao e. Ndao hivavaka amin'izay ary zasy ianao. Ninina hery ny fahavalo miataky ianao, miataky ny arabolanao, miataky ny hoavinao, andao hitsahantsika zany androany. Asandrato ny feonao hiara hivavakantsika. Raha eo misaotra anao zay, mihinanao zay tompo malala, fa eto ny fanatrianao, eto ny herinao, eto ny osotrao, ary efa nomenao hery sy fahefana zay, anitsaka maingoka, anitsaka mena rana, ary ninina tompo hery anana ny fahavalo, tsisy hampaninina anay zany. Ravana ny fanany blocage, ravana ny fanany trosa, ravana ny fanany tsifisina, foananay ny enatra, foananay ny fafambaraka. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ambaranay fa resy zay fanahy zay androany. Tsy mahazo manapaka amin'izao seminaire zao, tsy mahazo manapaka amin'izao fotoan-dehibe androany zao, tsy mahazo miasa eto amin'ity toerana ity ny hery ny fahavalo. Ambaranay fa resy ny hery ny fahavalo, resy ny hery ny fahavalo, rava, potika, montsamontsanay amin'ny anaran'i Jesosy zany. Misaotra tompo, misaotra fanamasinao amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alléluia. Alléluia. Ndao amizay tsika nandratra ny tanantsika anankiroa dia mangatahinao androany fahasoavana. Zao iraka misy atsika zao dia iraka misy fahasoavana. Ny zavatra rehetrarehetra tsisy avy amin'ny olombelona fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny zavatra hitan'ny masonao eto tsisy avy amin'ny olombelona fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ndao mba hiaraka hivavaka Jesosy oka hoe za mba handray fahasoavana manokana ao anatin'izao seminaire zao. Amin'ity fotoanandroany ity hoe Jesosy oka ho isy fahasoavana manokana. Satria ny Baiboly dia milaza fa fahasoavana sy famindram-pozy manaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao. Ndao hiara hivavaka tsika mangatandroany fahasoavana ara-bola, fahasoavana ara-tokatrano, fahasoavana ara-pahasalamana, fahasoavana ao aminao zay fahasoavana zay androany asandrato ny feonao. Samy mivavaka amin'ny fony manontolo. Raha eo miandrandra zavatra zay, miandrandra fahasoavana zay. Nizaniza manitsaka nyity toerany ty androany Jesosy, oka ndray fahasoavana izy, oka ho isy fahasoavana any amin'ny toeram-piasana, oka ho isy fahasoavana amin'ny ara-bolany, oka ho isy fahasoavana amin'ny fahasalamana, fahasoavana ara-tokatrano, fahasoavana ara-pitiavana, fahasoavana any amin'ny fandrarahana, fahasoavana amin'ny fianarana, fahasoavana amin'izay rehetra momba azy, fahasoavam-panahy. Ianao Jesosy ampidina zavatra manokana ho anay, androtsaka zavatra manokana amin'ny fiainanay. Fanamasinao, miasa mahery ianao, milanao zay, mino anao zay, manantena anao zay, mangetaetanao ny fonay. Misaotra dada malala, mankasitraka tompo, averina ho anao amin'ny fiderana, fankasitrahana, dera laza voninahitra mandrakizay. Misaotra tompo amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Asivy tanana mafy be ho an'i Jesosy. Dia teneny olona akaikinao io manomboka zao ianao hoe mila mino fa ho kasian'i Jesosy ianao androany. Amen. Alléluia. Ny hainahena tagny fogna kiza, mitady izay atsara karaha olo jiaby. Fiainana tsy vitany mipetra mora, tsy maintsy zahana ny raha mampanjary. Karaha tsy aminanjy ny fiainako arô, satria miady araiky miseho za mavita. Tsy vitako, tsy zakako, fa milana magneky za, iara-dalagna mina. Desideza hoe
zegny koa tsara fa mila namagneky za. Tiako mba ataonao vavaky zany, tiako mba hiteny mihitsy ianao hoe soiam za fa nandray décision. Soiam za fa nandray décision, hitako hafa mihitsy fiainako izao, milamina foana tsisy tebitebe. Tsy voazongozogno ny fakampagna satria tegna mafy fiarovany anahy. Milamigne miadane fa misy namagny eky za, iaradalagna mina desideza hoe tsy alamarikitsy anao za, zegny nomety zegny koa tsara fa misy namagny eky za. Tiako anandra-tanana ianao am'izao fotoana zao dia merina hoe manomboka androany Jesosy eo, mandray anao aho ho tombotsy mpamonjy ny fiainako, manolo-tena tanteraka ho anao a Jesosy aho, mametraka ny fiainako tanteraka ho anao a Jesosy aho, mila anao ny fiainako Jesosy aho. Misy namagna za manomboka androany, soratany amin'ny boky ny fiainana ny anarako, mandray anao a Jesosy eo ho tombotsy sy mpanjakako, manjaka ato anatiko Jesosy aho, mangetaeta anao aho amin'ny anarany Jesosy Kristy, mankasitraka tompo. Decideza miaraka aminawe eza Jesosy, tsy alamarikitsy anao za, zegny nomety zegny koa tsara fa misy namagny eky za, fa misy namagny eky za. Zay mahatsiaro fa misy namagna an Jesosy amin'ny miorakoraka mafy itea tanana mafy an'Andriamanitra, mahazo toerana vetivety ianao. Alleluia, amen. Mamerina ny fiarabana ho antsika rehetrarehetra tsy ankanavaka tonga soa eto ziona. Aza atao manelingelina anao ny fivezivezen'ny olona, fa ho anao zay efa afaka mipetraka mandraisa seza dia mba mipetraha, fa zay mbola te hivezivezy moa dia amporisihina hivezivezy hatrany. Dia manasa antsika hifantoka tanteraka, dia ny ankizy kely mba tsy hiazakazaka eo amin'ny trano fa fotoana fivavahana zao raha sendra reo ankizy reo ka mbola tsy vonona hipetraka dia mba asevina mivoaka kely zareo ny mpiandraikitra, asevy mipetraka ny ankizy fa tsy filalaovana anaty fa fivavahana. Mba te hanome anao karazana entrée kely za. Amen na? Tainy tompo manokana ianao mba hanome sosikevitra fampahirezana fohy ho antsika rehetrarehetra androany, ary mbola mamerina ny fiarabana ho anareo zanaka jiaby tsy ankanavaka. Hitako hoe tsy mora le mandeha mideplace avy any amin'ny tanàgna misy anareo tonga tia Tamatavy miatrika séminaire Salam zao, tadio fa chaque fois anareo mamonjy zavatra ohatr'izao miampy indray lay aim-panahy, satria eto ny fohy be tsika, eto zany ny source atsika jiaby. Misy zavatra ampidinin'Andriamanitra eto, dia zay zavatra ampidinin'Andriamanitra eto io mikorina aminareo amin'ny toerana jiaby andehananareo any. Ka te hiteny anao zandroany arao tsara ny zavatra atao eto, mifantoha tsara satria efa nifindra toerana mihitsy ianao tonga eto, mila mandray zavatra ianao eto. Oza hoe mila mandray zavatra ianao androany.
atoroko anao eto androany reo karazana fiainan'ny mpandresy. Fa en même temps ho anao zay mbola tsy nahazo an'le tikekely misy boky avy eo zaraina, misy boky atao angitsapaka zany, atao tirage avy eo le boky le secret de business iny misy tike amidy 1000 ariary tike anankiray, possible azahoanao boky anankiray. Dia afaka mividy anao mpiandraikitra zay mivarotra le izy mba manetetitety an'le olona, amizay mba tsy variana le olona satria misy vaovao vao tonga. Anoranao za reo karazana fiainan'ny mpandresy, satria tsika eto meny tompo le loha hevitra hoe mandresy ny impossible. Dia karakory iaignana n'izany zavatra zany? Ohatrotry ny ahoana ny iainanao an'izany hoe mandresy impossible amin'ny fiainanao zany? Ho atoron' Jesosy secret anao androany baraina. Ataovy amen? Tadio fa amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy tsy voatery hitovy ny fomba andresena fahavalo. Tsy voatery mitovy ny fomba andresena fahavalo. Maheno tsara daholo ve tsika rehetra? Ya, tsy voatery hitovy ny fomba andresena fahavalo. Fa misy karazana stratégie ilaina, misy karazana paikady mila ananana. Areto za dia mamerina milaza aminao fa amin'ny fiainana tsy mila varimbarina zany. Averiko ray mandeha, amin'ny fiainana tsy mila varimbarina. Rehefa olona hitanao fa ratsy, aza misangisangy aminazy. Rehefa olona efa fantanao zao fa mitsangana ho fahavalonao, aza hinanana raha an-tagnany. Fa tsy hoe anao mivavaka dia olona efa nifamaly taminao tantsena nagnome samosy anao dia mbola nakapoka anao koa. Ny famelan-keloka tsy midika hoe melantsika amin'ilay phrase ampiasaiko, tsy hoe rehefa mamela heloka ianao dia lasa olo vendrana tanteraka. Mamela heloka ianao fa mandiniky. Satria matoa le olona misangisangy ratsy hoe mety miteny izy mosaviko anao tanito. Dia ataony tokoa na igny sy mbaiko fiainanao amin'ity indray mitorako ty ozy izy ataony tokoa na igny donc zay karazan'olo zay mila efa klasenao, tsy olona hifanerasera aminao ntsony, satria olona tia agnala ny fisinao eto ambony tany, tia nafoana ny existence-nao amin'ny fiarahamonina. Tompo ane hitantsika rehetrarehetra tandremo zany revana fa tsika ndray efa fantatra zao fa olona niady taminao, olona efa saika hamono anao, igny ndrenao mbola misisika ihany mihinagna sakafo an-tramonjareo. Igny anao mbola lasa mipetapetaka aminazy. Izy rehefa namono anao tsy nahafaty, dikan'izay mangala moramora. Zany revagna ny fiainan'ny mpandresy, tsy dindery fa mandiniky, misaina, maka onondraha. Ataovy amen na mafy raha mba eto ianao Alleluia. Zany izy fotoana teto efa niteny atsika. Ny olona anankiray rehefa miala amin'ny vatany fanany dia hoentiny anjely izy miakatra makany an-danitra. Dia ianao miakatra igny misy anjely be da be mifanena aminao igny, ary misy amin'izy ireo mba magnontany hoe izôvy mazalahy voatonga igny iza mazalahy madamo igny izôvy ramose igny fa iranina igny ino mala nafaty ananjy godrogodro. Nefa godrogodro nanjary mba namboarinao tan-tragnonareo, nefa samosy mba hainao ihany magnano samosy. Zany veriavagna ny ialagna eto. Vary sosoa ialanao a Madagasikara, mofo raviny ialanao a Mahambo, ialanao Vavatenina, Bajia ialanao a Sambava, ialanao Ambilobe, mba hafahafa ihany raha hoe mofo gasy ny ialagna Belotsirbida. C'est pas normal. Donc zany tena misy fotoana fehezigny vava io, tsy hinan-kinam-poana. Tenenao amin'ny akaikinao zany mba fehezy hoe vavanao io hoe. Zany ane ampianaragna antsika nendray mba mifady aminy, mba manomboka se discipliné anao amin'ny vavanao, amin'ny kibonao. Tainy Jesosy enenao. Oza hoe ho tainy Jesosy enao. Alléluia. Amen.
Ary rehefa olona mitsangana fahavalo dia mila maily foana ianao manoloana n'iny olona igny. Maily foana fa tsy varimbarigna ranon Jesosy mandrakotra. Dia na tsy tia manolo raha ambavanao dia ranon Jesosy mandrakotra. Dia hozy Jesosy hoe ny avendragnanao ny betsaka. Satria anao nomeny Jesosy maso, nomeny Jesosy vava, nomeny Jesosy saina, nomeny Jesosy sofina. Ireo natao ampiasaina, fitaovagna nomeny tompo anao reo ampiasaina. Sahala amintsika manana an'ity micro ty ampiasaina. Fa ny anao ndraiky micro apetraka anao dia mivazavaza rerika anao tsy ho regnin'olo. Rehefa fitaovana nomen'Andriamanitra ho ampiasainao, ampiasao. Misy zavatra revana tsy vavaka no ilaina amin'ilay izy fa maso mijery. Misy zavatra tsy vavaka no ilaina amin'ilay izy fa sofina mila miaina. Misy zavatra tsy intervention n'Andriamanitra no ilaina amin'ilay izy, efa nomen'Andriamanitra saina ianao andiniky. Maheno ve nareo hoe? Maheno ve le mbola tonga farafara? Halleluja! Tahiny tompo ianao e. Ao amin'ny numéri 22:18 dia misy tantara anankiray. Satria ny zanak'Israely iadivana fa tsy resy, mitovy aminao koa. Izaniza iady aminao tsy haresy anao. Tononoko zany no teny fikasana miraikitra amin'ny fiainanao androany. Nizaniza iady aminao tsy haresy anao. Oza hoe tsy maharesy anao zany e. Halleluja. Dia rehefa hitany reto adversaire reto fa tsy azo resena ny zanak'Israely, dia nisy stratégie nampiasainy. Nisy inona hoe nampiasainy fahavalo? Nampiasa stratégie ny fahavalo. Ao amin'ny numéri 22:18. Raha miaraka aminao ny baibolinao sokafo kely. Sady teneny moramora amin'ny akaikinao mbola vao entrée hoe izy ataon'ny paster io. Fa entrée spéciale. Amen. Numéri 22:18. Dia ho antsika mpiandraikitra ho za afaka mandehandeha ihany ianao mivarotra le ticket anatin'le entrée ty mbola mahazo mandehandeha nareo. Dia zay mbola tsy nahazo an'le ticket mba mividiana fa misy boky ho zaraina ho rehefa avy eo atao ankitsapaka dia raha le numéro nao mba voatsapaka ao dia mahazo ianao. Numéri 22:18. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: fa namaly Balama kanao tamin'ny mpanompony Balaka hoe na dia omeny Balaka volafotsy volamena eran'ny tranony azaho dia tsy mahazo manoatra ny tenin'i Jehovah Andriamanitra aho, na handatsaka na hampihoatra. Tanao tsara. Zay natoroko anao tamin'ny voalohany teo le Luka 1:19 hoe efa nomeko anareo ny hery sy ny fahefana. Tenin'i Jehovah zao zany. Ary tsy azo ny fahavalo toerina zany. Dia nisy fotoana amin'izay Balama nasain'olo andeha hagnozona ny zanak'Israely. Dia zao no navaly le piskidy hoe na dia omeny Balaka volafotsy volamena eran'ny tranony azaho izy dia tsy mahazo manoatra ny tenin'i Jehovah. Pomasy be io Balama io io tsy mpivavaka fa pomasy pahita. Zany hoe zay olo jiaby zany mahazo mandeha aminazy hoe io koa mba mosavio irany nareo. Ary io no agnisan'ny pomasy grand tamin'ny andron'ny zanak'Israely Balama io. Olona nanana fahaiza-manao tena goavana. Fa nizaniza pomasy, nizaniza mpamosavy milaza azy fa mahay tsy afaka manoatra noho ny tenin'i Jehovah. Androany midina aminao ny tenin'i Jehovah hoe tsy ho azo resena ianao. Okay, raikitra any amin'ny lalan-dranao mihitsy androany hoe tsy azo resena ianao, tsy mahazo resy ianao. Dia sady mahaverena am-pinoana hoe tsy azo resena, tsy mahazo resy ataovy amen zany raha mba sitraka ao hoe alleluja. Tsy mahazo manoatra ny tenin'i Jehovah. Dia jerevanga zany fa ny stratégie ampiasain'ny fahavalo rehefa hanafika zanak'Andriamanitra dia ozona. Ozona. Ino ampiasain'ny fahavalo eo? Mampiasa ozona izy. Magnozo, miteny raha hafahafa. Za milaza aminao fa efa tsy indray mandeha tsindroa misy fahavalo mandalo amin'ny devan'ny tragnonao eo magnozona. Hoe madame mipetraka akaty io karan'izao, i ramose ohatran'izao io ohatran'izao, ity olona ty ohatran'izao, fa ianao tsy mahafantatra.
io fogna matetika mibloke atsika. Dia miandry amin'izay anao varavarana isokatra fa tsy misokatra. Misy vola andrasanao fa tsy mety tonga le vola, dia ozinao hoe fa ahoana e? Satria tsy fantanao hoe nisy olona quelque part atao nagnozona. Indraindray na fiainany tokantragno misy magnozona. Indraindray anao eo amin'ny toeram-piasana misy magnozona mba tsy azo promotion. Ary be da be na dia mpiara-mivavaka ary indraindray misy magnozona. Fa nizaniza androany nagnozona anao ho vahatsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Miala ny ozona rehetra nagnaraka anao ela be. Raha inonao fa mpanompon'Andriamanitra eto androany, nizaniza nagnozona anao, ambarako fa mivaha zay ozona zay, ambarako fa tapaka zay ozona zay. Nataiza nagnozonan'olona anao, foanana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy hainoko le amen anao e. Mba inonao ve ny tenin'ny mpaminany androany? Mila mino anao fa tapaka ny ozona. Halleluja. Ka raha fantanao fa nisy nagnozona anao, ndana mitady mpanompon'Andriamanitra hitsodrano anao. Zay ihany ny fagnalanan'io. Fa tsy aiza zany ifadianana fa voasilogna koa fogna anao tsy raha mialaka. Atria hitanao ny ozona dia mitovy amina fatorana, mitovy amina tady. Izy koa tegna voatady, tsy maintsy mila olo anao hamany igny tady igny, fa tsy vitanao mamany tegna anao zany. Asa maheno anahy ianao? Dia misaoran'Andriamanitra ianao fa tonga eto amin'ity entrée ty, tonga eto ianao amin'ity place spéciale ty, ambarako amin'ny anaran'i Jesosy fa tapaka ny ozona. Misy raha miala amin'ny tontolo ara-panahy amin'izao fotoana izao. Misy ozona tapatapaka amin'izao fotoana izao. Tsy maheno amen na ho an'ilay olona tapaka ozona e. Halleluja. Amen na. Dia inona ny zavatra tokony ataonao zany rehefa misy magnozona? Raha vao resaka combat spirituel ny resaka, io tompoko de combat sans pitié. Tadio zany. Combat spirituel de combat sans pitié. Tsisy indra fo akao, tsisy blague akao, fa tonga dia ady. Amen. Dia rehefa miady, tsy mila mangina fa mila bevava. Anao izy koa mpiady anao tsy bevava, tsy maresy olo. Anao tsara nahita olo miady mbola tsy mirapaka, vakivakiky vavanao niany. Vavan'ny olo eo mbola tsy vaky. Misy sasany itagnany io amin'ny agnaraka, azalanare mangala moramora e. Araiky to hôpitaly, araiky to tragno manara. Tagnany gauche ny hôpitaly, tagnany droite fasana. Menace fotsiny. Efa tsisy ninino. Azonao, ka ny mpiady rehetrarehetra mila mahay vava. Tenenao an'izany olona marinenao eo. Ny sasany moa riavagna andro ka devoly na vavany eo tsy sokafiny. Miala agnaty eritreritra ananjy fogna. Zanany amin'ny mafana hoditra, izy amin'ny problème fiainany, fa zany ny vavaka mahazatra anjareo izy tsy miova amin'izay. Ary io mahatonga fiainanao tsy miova io. Le raha mahazatra anao fogna ataonao. Ny olona te hivoatra mila mianatra fanao vaovao, ataovy amen. Halleluja. Ary jereo fa ngena ny fiainantsika amin'izao me mivoatra fa tsy mijanona amin'ilay mahazatra fo. Donc ny ara-pananao koa mila mivoatra. Manomboka androany anao mila olona setrasetra ara-panahy. Mila olona tia miteny mafy. Anao moa ko ny problemanao megna tsy beka ataon'olo secta. Dia tsy mahasahy mivavaka mafy. Misy problème tompoko, olona gidragidra no ilainy. Zay izy vao miala keo. Donc ianao a, misy fotoana mila sans pitié. Alléluia. Dia aveo a, tandremony mandositra. Rehefa miatikady tsy mila milefa, atrehina ady. Zay vao moramora. Ho anareo zay mety hoe manana ady amina trosa, manana ady amina resaka arabola, ombainao mba mandefa bout de message amin'ilay olona manambola aminao. Fa tsy igny anao tonga dia be mangina be sady bloquenao le olona. Andro raiky fanendana ry amin'ny skoro koa, anao ro afa baraka e. Ndana mba ndefa message kely izy. Mbola mikaroka vahaolana zaho hoe mitady solution hoe za hitanao fa za tsy mandao anao. Amen. Za tsy milefa volanao. Ny sasany lefasany le ady.
niady le fasagna tompo dia mieritreritra fa efa resy ianao, dia vao mainao tratrana ataka isan-karazany. Maheno ve nareo? Ya, ohatran'izany rehefa miatrikady aza ilefasana, aza andosirana fa hatrehana, tsy aza andosirana niady fa mila iadivana. Dia avy eo mila miteny amin'ny adinao io ianao hoe vita hatreo ny mombanao. Tsy fantako inona zao ny adinao no entinao eto androany maraina, mila teneninao izy androany hoe vita hatreo ny mombanao. Ndao mba samby teny mihitsy amin'izay ady hatrehany, amin'izay problème misy amin'ny fiainanao, teneny hoe vita hatreo mombanao ry trosa, vita hatreo mombanao ry aretina, vita hatreo mombanao ry problème. Ataovy mafy hoe amen. Amen. Mbola misokatra tsara ve ny vavoninao? Inana entrée spéciale. Tahin Jesosy ianao, tahin'Andriamanitra ianao. Ao amin'ny tontolo ara-panahy dia misy an'ireto zavatra anankiroa reto entina miady. Raha anao zany ao amin'ny tontolo ara-panahy ka regninao anao fa manana ady, dia misy fomba anankiroa fiatrehana ady. Voalohany amin'izany dia mila manangana altara. Mila maninona hoe? Karakory ma paster manangana altara zay? Io problème mahazo anao io tsy nitrangatranga fahatany izy io. Ivarotronao tsy mandeha io tsy raha mitrangatranga fahatany. Anareo tatoato lasa sahirana io tsy mitrangatranga fahatany. Fa possible tagny ambany volonareo tagny misy olona mon'omby, misy olona mono ondry, misy olona agnatitra zavatra tagny amin'ny mpanombo sampy. To koa rô agnarany riano zare koa varotranjare tsy tagna mihitsy fa mandeha, mbo bloqué koa izy io, to sary anazy. Dia gaga amin'izay ianao fa lasa tsy mandeha varotranao, nefa dia zavatra nandeha tsara taloha. Possible agnatin'ny zavatra io nalain'olo sarinao. Anao koa zao mety mandehandeha eto androany fa misy amintsika reo sarintsika ndesin'olo ampasa, misy amintsika reo sarintsika ataon'olo agnaty vilagny be, dia amin'ny andriny sary inge sinjare lakroa mihitsy, nefa anao mbola velona. Dia raha jiaby ataonao tsisy manjary. Dia ny tegna mampalahelo anefa atsika kristianina tsy mba mafoy zavatra ho an'Andriamanitra. Ny olo tsy mivavaka nefa dia mafoy zavatra ho ana sampy. Dia rehefa angatsika vao atao indroa foagna rakitra am-piangonana fa misy monimonina, aiza ma tsy efa raha magnano toy tsy efa nyray mandefa indroa lasy te. Izy koa ny tsy forsegna ka jifa volanao koa tsy foinao. Na magnano sary magnano foagna tegna totohondry foagna latsaka koa. Ya, ka fa tsy hagnano ka. Sasany moa misy mieritreritra forsegna hony hagnano rakitra. Tsisy olo forsegna hagnano rakitra, fa takaragna ny anaovagna fanatitra fa tsy forsegna. Ary regny olo magnatitra raha amin'ny sampy regny tsy forseny sampy io, fa manana fatakaragna izy hoe izy koa agnaterako lambahoany tromba to misokatra vavahady. Mieritreritra izy koa agnaterana tantely tromba to misy raha karan'izao mitranga. Mieritreritra izy koa atao raha magnanjeny ho ny raha teo zao ny zavatra miseho. Fa atsika tonga am-piangonana tsisy mba miomagna amina zavatra ohatr'izany. Mba hatoroko anao androany ny fomba anankiray entina miady amin'ny fahavalo, fananganana altara. Ny fananganana altara ao za mitondra zavatra anao, magnatona ray aman-dreny ara-panahy anao, magnatona fiangonana anao, magnatona pasteur anao. Diozinao hoe ty pasteur mba misy fanatitra hoetiko, fa za hitanao manana problème, za hitanao manana ady, ampio za mba tsofo rano za mba hananganako altara. Manangana altara zany tsy lohan-tegna foagna ataondroa hoe igny amitranyare tagnany tsy zany. Fa ny atao hoe manangana altara dia mitondra zavatra anao atao fanatitra, ary indrindrandrindra mba tongava saina fa possible ny olona mamosavy anao mavita manolotra omby anao nefa le ty dimanjato mba foinao an'i Jesosy. Hafa ndraika tegna tsisy, hafa anao tsy mana, fa raha mba renao anao manana moyen andana contre eo le altara antsampina antsangan'olo tamin'ny fiainanao, manaova zavatra ohatr'izany. Agnaty tantaran'ny baiboly akao misy olo tamin'ny adiny zanak'Israely. Niady zanak'Israely tsy resy mihitsy, dia nanangana teknika ny fahavalo.
nalainjareo zanakanjareo lamatoa amin'ny tantara baiboly moko ny zanaka lamatoa no natao andimby mba ho mpanjaka. Zany hoe le zavatra tegna sarobidy tamin'izareo mihitsy nalainjareo ny tapahanjareo dolo tendany zanaka lamatoanjareo jiaby, didianjareo ambozogno anazy dia naterigny tamin'ny alitarina sampy. Dia rehefa tonga tamin'ny alitarina sampy resy daholo zanak'Israely, resy gaga boka zareo, raha nagnano akory atsika ty, vintagnino raha nahazo atsika ty, tsara fahazo atsika resy ty dia ny afarany dia hoe anareo zy Andriamanitra tsy mahavita raha vitany fahavalo, dia zay natezitra na taminareo dia navelako teo nareo mba ahazony raha. Teo ny zanak'Israely vao nanomboka ny fona nanao fanatitra ho an'i Jehova dia rava ho azy, resy ho azy ny fahavalo. Fa atsika mpivavaka raha vasaigna hoe alefa magnano fanatitra ka amo atsika manao fanatitra. Atsika mpino kristianina vao tenenina hoe manaova famafazana ka amo atsika manao famafazana. Mba mampirisika anao za androany avako aby manangana alitara. Tanao vitsikely nareo magnano amena satria misy resaka poso le raha. Izy ka délivrance fa zika zendihana fa ozinao hoe alleluia. Vao tenenina atsika hoe misy resaka poso le raha dia manomboka problème amintsika le izy. Tompony hitahy anao mila manangana alitara. Dia aveo azadigno manao déclaration de foi, tenim-ponoana midéclaré anao le avy mivavaka iny dia zany hoe manomboka androany tsy azo resena intsony aho, manomboka androany izy anao mitsangana amin'izay ny entrepriseko, manomboka androany mandroso amin'izay ny varotra zay ataoko, manomboka androany milamina amin'izay zay mivady, manomboka androany tononoko fa ho lasa mianatra agny an-dafy ny zanako, manomboka androany ho hisy accélération divine, déclaration de foi. Mila manao an'izany ianao rehefa miatrikady. Alléluia. Ity zany le hoe miteny zavatra mialoha, tenenao mialoha le izy. Mety mandalo tsifisiny ianao tena ozonao hoe tsisy aza miteny an'le tsisy igny ianao fa tsy maintsy tahina hoe, satria ny olona mino dia mampandainga le raha misy aminazy, ampandainganao le raha misy. Karaha nataon'i Jesosy zao andeha nangana Lazarosy tamin'ny maty izy. Lazarosy maty fa Jesosy hoe matory Lazarosy, andao tsika ho zay hamoha anazy amin'ny torimaso. Nampandaingany Jesosy le raha misy. Mety tsy nahazo contrat ianao, mety tsy tafiditra miasa ianao, fa ampandaingao androany maraina hoe tsy maintsy miasa amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Déclaration de foi. Azadino zany tena azadinonao zany naizanaiza andehananao. Amen. Zany miteny zavatra mialoha anao, dia zay zavatra tianao hitsanga tenenina fa tsy le zavatra hitan'ny maso. Inona ny tianao hitsanga, igny tenenina, managna fahazara. Nena zareo an-tragnonay ao dia teneniko daholo mihitsy, atsika hoa tsy mahazo miteniteny zavatra negatif zany. Satria ianao en tant que mpanompokan'Andriamanitra zay zavatra teneninao io matetika tanteraka. Fa nendreo ohatra nitsotsotra be aminao le miteny hoe sahiragna eky za zegny, mijaly eky za zegny, everinao fa mivavaka anao amin'izay, tsy mivavaka anao amin'izay fa mikorery. Donc ny olona mintsy zany ny ataony fa mpandresy zaho ante, mila asianao zavatra positif fa agnaty lohanao kao. Déclaration de foi. Amen sa tsy amen? Ndana zany manomboka androany farito zay zavatra tianao hitranga. Dia ny olona mino mila manana ordonnance spirituelle. Ordonnance spirituelle. Zany ordonnance spirituelle zany dia vient du mot ordre, baiko. Anao mibeko, anao mibeko zavatra ara-panahy. Marary le olona fa baikonao, oka ho sitrany ianao. Agnaty problème le olona fa tonononao, oka hiva problemenao. Ao anatin'ny aizy ianao dia ianao samy teny hoe misy mazava. Dia ozy ny baiboly hoe dia nisy zany. Io no nampiasain'Andriamanitra rehefa namorona an'izao tontolo zao izy. Déclaration de foi. Alléluia. Alléluia. Mahazo lesona tsara ve tsika jiaby?
nahazo entrée tsara vetsika jiaby, ataovy amen mafy be. Amen. Alléluia. Ny atao hoe ordonnance spirituelle raha dika amin'ny teny vahiny moa no ilazako azy aloha, dia avekeo zaveko hoe c'est une disposition le izy, mametraka ianao karazana disposition qui annule les dispositions de l'adversaire. Tainy tompony ianao, misy zavatra toerinao zany eo. Raha mahita vovoka fagnafody na latsakolam-bavadinareo tsy matahotra ny atao. Ozona hoe miverina any amin'izay nandefa anazy ty zavatra ty, miteny zavatra contraire anao, tsy mandaitra amin'ny fiainako ty. Ary raha vola le izy dia teneny hoe vola, fa tsika ndraindray mahita vola ariary efatra, ariary dimy, ariary folo, alatsakola hoe ahodin'olo, vao mainy confirmenao le izy. Aza confirmena fa ndana ampandengao. Mba olo tsy nandinika ko ntegna vola eka tsipy aminay atao anambola zay atao tanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy hoe halan'olo mafy atsika amin'ny lakory tao andandongalitry. Anao mandongalitry igny dia fotrany hoe resy. Olo miady tsy mandongalitry. Fandana mijoro tsara. Anao ve mahita fagnafody raraka an'olo ambavadinao dia mandongalitry ianao tompo. Dia ozy devoly re raha tsy hitanao voamanao fô natahotro oui zahano oui resy ozy jary fa anao tsy resy. Ozy za hoe anao tsy resy. Amen. Tahiny tompo atsika jiaby, mandray lesona ve anao? Tahiny tompo ianao are. Amen. Donc zany ianao isan'andro mila misy verset velona ao anatinao, mba asio verset velona zay ndesinao miazakazaka aminao mandeha bazary ianao, misy verset velona zany angely amporisinatsika mila mamaky baiboly isa marainy mba isina verset velona ao anatinao ko. Ohatra ianao zao mamanagna le Romaine 8:37. Amen. Ohatra ianao zao mamanagna le John 1:12. Zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, afaka ampiasaigna amin'ny raha jiaby. Miatrika olana ianao dia zany hoe za managna hery ary za zanak'Andriamanitra. Ataovy hoe amen. Ataovy hoe amen. Halleluja. Jerevy tsara ny zaza vazaha vao teraka dia efa vazaha. Ohatra zany koa ny zanak'Andriamanitra vao teraka dia efa Andriamanitra. Fa le nandalo tambatondra zaka avao le ndresako anao igny, nahita zaza vazaha hely gera olona, raha mbola kely dia efa vazaha sady tsy mandrasaka ambangodagoda aby ony. I rehefa vazaha le reo dia vazaha mandrakizay a. Ary raha vao herin'Andriamanitra zany tonga anatinao dia ao mandrakizay. Anao ke mandray hery androany io, mipetraka koa mandrakizay ny herin'Andriamanitra, tsy miala anatinao ny herin'Andriamanitra. Laza hoe amen. Alléluia. Amaraparagna saja aza atao tsinotsinona regny teny hafahafa lazain'olona aminao regny, fa proclamation no anaran'izy regny. Tanao regny olona miteny anao ndraiky tsy mbo harary va? Misy olona isaky mahita anao dia mijery anao raha hafahafa, anao nga tsy salama. Proclamation izy tia mosavy anao izy, tiany harary anao. Anao na yao anao nga misy arety ozy aretigny nalefana. Dia atsika kristianina tsy mila be resaka be karandregny makasiky fiainan'olo. Raha vavinao le izy ozona hoe doranga za mba hivavaka ho anao a, hitako anao ohatrany somary kivikivy, ny tompo ane ampahery anao, zany raha tokony ataonao. Anao nga bikibo anao na bikibo ananjy, anao nga va izy efa tsy miasa ozy satria anao tiany tsy asa. Tsy question fapetraka amin'olo zany, mila miaigna amina fitiavagna anao. Fa raha vao zay ny fazaragna anao dia anao zay le olona mpanao proclamation. Dia asa atao tsinotsinona regny zavatra négatif lazain'olo regny, fa proclamation ny anaran'izy regny. Dia eo ianao mila managna teny zay entinao miady. Ary voalazan'ny baiboly fa ny fiadiana rehetra voaforona amelezana anareo izy tsy ambinina. Ataovy amen zany.
dia mila ampiasainao zany naizanaiza misy anao hoe ny fiadinga rehetra voaforona amelezana sy ambiny ny lela rehetra ho zay fandatra amiko ho reseko lahatra ataovy amen zany e alleluia alleluia amen na ary io tontolo ara-panahy io a misy lehibeny misy inona hoe ny tontolo ara-panahy misy lehibe ny tontolo ara-panahy Jesosy Kristy ny anarany ka zasy ianao mitondra le anarana hoe kristianina manana ny Jesosy ianao zay tsy zavatra fatanitany revana ny anarana hoe kristianina fa mitondra ny Jesosy mandehandeha ianao zay dia ny tontolo ara-panahy misy lehibeny Jesosy ny anarany ndray andro nisy fivorin'ireo satanika reo tao amin'ny tontolo ara-panahy rehefa nivorony zareo a dia mody hoe mivavaka hoe ndao hivavaka zany fogna ny lazainy le lehibe hoe ndao hivavaka dia farano ny nanangatagna le rangahy anankiray antsoina hoe Bakajika Monakomba io zingareny atsika mivavaka io mozika mba aizaizaka eto moa misy Jesosy zany vona eno an'izay agnarana zay ondreo devoly jiaby reo a nandohalika daholo plus de 5 minutes o dia grrr nandohalitra daholo zareo jiaby hatramin'ny Lucifer satria tsy azo vahagna zay teny zay hoe ny agnaran'i Jesosy dia andongaliany lohalika rehetra na any an-danitra na eto ambony tany na any ambany tany na any amin'ny fiainantsita satria Jesosy Kristy ny lehibe ny tontolo ara-panahy tia hainao amen na mafy avy any aminao zany ataovy tsara agnaty saigninao zany na mbola zazakely ara-pinoana renao fantaro fotsiny fa Jesosy Kristy ny lehibe ny tontolo ara-panahy misy inge mandany zany fa mahita raharaha mba fantanao mo raha vao tonga tany amin'ny fiainantsita ange Jesosy e tsy nila ny bekogna ntsony olo maty takao e tsy nila ny bekogna ntsony ny faty tao am-pasana fa nitsangana ho azy nagnaraka an Jesosy satria fahafatesana manaiky an Jesosy tsy azo ny fanany fahafatesana zonona olona manana an Jesosy zay mahatonga antsika kristianina rehefa maty tsy tavela am-pasana ao fa natsika fa miakatra any an-danitra satria Jesosy ny lehibe ny tontolo ara-panahy ndao samby amerina hoe Jesosy ny lehibe ny tontolo ara-panahy amen ka zay nylazainy tenin'Andriamanitra tsy azo lavana amin'ny tontolo ara-panahy satria Jesosy le teny tonga nofo amen amen halleluia zay rehefa mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny hoe misy marary vaozy izy aminareo aoka izy ampaka ny lolo ny fiangonana ny atao hoe lolo ny fiangonana tsy hoe olo sola aloha be tsy hoe antiditiday am-piangonana kao tsy hoe olo efa ela be ny vavahany tsy zany ny atao hoe lolo ny fiangonana fa ny atao hoe lolo ny fiangonana dia olona zatra mampiasa sy miaina ny tenin'Andriamanitra zay olona zay tompoko nosokajeny baiboly hoe lolo ny fiangonana olona zatra mampiasa sady miaigna tenin'Andriamanitra zay olo zay natao hoe lolo ny fiangonana anao koa zany mila zatra mampiasa mila zatra miaigna tenin'Andriamanitra dia ho lasa lolo ny fiangonana ianao ataovy amen zany ataovy amen zany e tiako mba iorakoraka mafy ho an'ny tompo ianao amen satsy amen zany hoe ny lolo ny fiangonana dia gala olo ny fatakarany olo ny fatakarany mila manana fatakarany ianao ny olo ny fatakarany ihany no afaka miady amin'ny tontolo ara-panahy satria ny monde spirituel c'est une monde de révélation mila olona ampy fahalalana ianao mila olona ampy fatakarany ianao va afaka mandresy amin'ny tontolo ara-panahy ianao ane ho mpandresy amin'ny anaran'i Jesosy ary zao a tsy ny olona rehetra no atahorany devoly tsy olo jiaby atahorany tsy ny olona rehetra no atahorany devoly fantany ianao raha vao tsy manana fatakarany zay mahatonga an'izy io voalazan'ny baiboly hoe ringana ny olo kozy no ny tsy fisiny fahalalana dikan'izany tsy olo jiaby atahorany devoly fa raha vao olo fatakarany ianao dia tsy maintsy miala lavitra eo izy ary misy karazana fanahy mampahory olona zany fogna ndraiky spécialitény mandeha mampahory andro bonane igny mihitsy ianao tsisy vola dia tratran'le fanahy mampahory ianao zay
Ny alalanao fanahy mampahory amin'ny fotoana tena ilanao vola mihitsy anao tsisy. Hoe hagnano mariage ny zanakanao dia andre mihitsy anao zéro savatry ny vava. Hagnano fety nareo ke mihitsy anao tegna tsisy na koa. Dia nanao gaga hoe fa ahoana io le fanahy mampahory io. Satria tia ny devoly anao ory agnaty saigninao agny tsy havita nininina. Fa ianao ane tsy ho resy amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Ka androany za te hiteny anao satria ho faranako ny entrétsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ho faranatsika le entrée. Amen, amen. Alleluia. Nisy fotoana ny fanandrina Davida sy Goliata. Manana problem ambanimbany problemnao. Izao izy mba vonga ambanimbany problem niany. Andao hiara hitsangana antsika jiaby. Andao mba hitsangana androany ambanimbany io. Hoe anao atrosa tsisy dikany aminahy anao. Anao ry aretina mitsatra treto amin'izay fagnarakarahana anahy. Anao ry famosaviana miala lavitra anao fa tsisy dikany anao satria Jesosy Kristy ny lehibe tontolo ara-panahy. Asandrato ny vavakao toy izy ny vavakao. Andao mba samby vavaka ry avana. Asandrato ny feontsika tsiretsy. Misotranao zay fanamasina. Mankasitraka tompony amin'ny fotoana teto androany. Misotrany amin'ny entrée zay nomenao anay. Misotrany amin'ny sakafom-panahy zay nitoloranao anay teto. Dera sy manome voninahitra anao zay. Mankasitraka tompo lehibe anao mahay zava-drehetra anao. Mitsaoka anao zay. Fa tsara anao. Mankangatsary anao. Sisi mitovy aminao. Sisi toanao fa tsara anao. Magaga tsara anao. Sisi mitovy aminao. Sisi le Andriamanitra mampandresy anao. Sandatray ny tany
mauvuni naija medikani dera tiako mba ho derainao le andriamanitsika androany ry avana izy le mipetro ambony federal enolambosena regebeotononao mauvuni naija fatsarana magagatsarana tsisy mitovia ninao tsisy toara fatsarana magagatsarana tsisy mitovia ninao tsisy misaotra tompo mankasitraka anao zay derainay ny anaranao ankalazainay ny anaranao omenay voninahitra ianao misaotra tompo malala amin'ny anarany Jesosy nizaniza ianao tonga eto amin'ity efitrano ty androany dia mpandresenao oka hirotsaka aminao ny osotra mba handresenao ary androany raha batterie ianao de chargé total 100% chargé mandray fahitam-pity goavana ianao mandray hery ianao mandray hafainganam-pandeha ianao mandray vahaolana ianao amin'ny anarany Jesosy Kristy asivo ty an-tanana mafibea asivo rakoraka mafibea tahin'andriamanitsika rehetrarehetra alleluia wahambanati oh warambanati oh warambanati siaboga wahambanati warambanati oh wahambanati oh wahambanati siaboga wahambanati wahambanati oh wahambanati oh wahambanati siaboga wahambanati wahambanati oh wahambanati oh wahambanati siaboga siabonga Jesu siabonga kwa nyama Yesu siabonga Jesu siabonga siabonga Jesu siabonga kwa nyama Yesu siabonga Jesu siabonga warambanati warambanati oh warambanati warambanati siaboga warambanati warambanati oh warambanati oh warambanati siaboga nachana moleruna oh nachana moleruna oh nachana moleruna setorosha machana moleruna oh machana moleruna oh machana moleruna setorosha teso wagaramba setorosha teso setorosha
warambanate wahambalati 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 siyabonga Jesu siyabonga kwanyama Yesu siyabonga Jesu siyabonga Jesu siyabonga kwanyama Yesu siyabonga Jesu siyabonga haleluya Niatsara Mtumpo andao indra tsika eto ny anaran'ilay mpanjaka miazakazaka manotrina tsika eto amin'izao fotoana izao ny fahasoavana misandrata Jesosy ok anao tena hoe ino amin'ny vavanao amin'ny fonao amin'ny sainao amin'ny fanahinao ira zay androany miazakazaka manatona anao ny fahatsaran'Andriamanitra alleluia alleluia tika anao Tompo tikanao Tompo andao samby hira tsika rehetrarehetra tsy mba mafoya ny famindram-pona razonao tena iraina amin'ny fonao ray manontolo miazona ny fiainako ataovy reny vatanao mitsy fa mihira ianao maraina vao mifoa ataovy mipaka amin'ny fanahinao lalina mitsy fa mihira ianao io ary hoany Jesosy reriany Jesosy io iraiko ny atsarana atao mbola vetsika tranatrano hoe tikanao Tompo tikanao Tompo zany mitsy tsy mba mafoya ny famindram-ponao ny tananao miazona ny fiainako nanomboka nandraina maraina vao mifoa nantoantoandro na jusqu'à Jesosy ny fiainako dia ianao ny antom-pisiko dia ho anao ary ilaza ny fahatsaranao an-tranatrana indrindra mpamin'izao fotoana izao miarira tsika rehetrarehetra matoky anao teo amin'ny fiainako amen efa nataonao taminay zany aseonao ay fahatsara efa niainanay zany Jesosy indrindra mpamin'izao ora itenenanay zao libra ny fanahinay afaka izahay ary hirany ny fahatsaranao natoky anao teo amin'ny fiainako tsika rehetratrany natoky anao teo amin'ny fiainako naseonao ay fahatsara loatra Jesosy iraiko atsanatrany iraiko ny atsara tikanao ilaza amin'ny vavanao ok anao ilaza amin'ny vavanao ny fahatsaran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ray io tsy manana Andriamanitra lehibe mihoatra anao zahay tsy manana Andriamanikafa afa-tsy anao reriany zahay ary ny anaranao reriany no amasinay eto amin'ity toerana ity zany indrindra rainay malalo mitondra ay mamaky ny ao zany indrindra Tompo malalo tao anatin'ny aizina ianao nanangana ianao nanafaka anay ary zay mbola tsy afaka hatramin'izay Jesosy afaka nanomboka omaly sy androany tsy maintsy potika satria zay sy ianao manomboka zao miarady fampisakambana fampitatana matoky anao matoky anao teo amin'ny fiainako tsy iraiko fotsiny zany ina zany Jesosy tsara loatra ianao amen inoko zany Jesosy
hatani hatani. Andobula inashika tanwe. Natukiano. Na tewa milifyai. Nasema wae. Isakini myola. Jesus irekotana ta. Deyara kayira sika msonkosa we. Nyazaka manutuna. Nyazaka manutuna. Yatsara na tumpo. Nyazaka Yatsara na tumpo. Nyazupyana ku. Nyazaka manutuna. Yatsara na tumpo. Vavanowe, diretta on zavatra miasa casa gambianako, diretta on zavatra tikitra gambianako, teneno, diretto tawali, diretto dolo, tanisao, Nyazaka manutuna. Yatsara na tumpo. Kisanadwe. Nyazaka manutuna. Yatsara na tumpo. Nyazaka manutuna. Yatsara na tumpo. Hallelujah. All my life you have been faithful. 'Cause all my life you have. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness. Woo! Of God. Oh, happy day. Saramtsika loatra ty andro androany ty. Afaka miaraka mitsindraka aminay dia tsy mahazatra anao ve ty hira vahiny iraintsika ty. Oh, happy day. Oh, happy day. Tsara loatra ty andro ty. Tsara amintsika jiaby izy ty. Za manokana efa nitahiny tompo hatramin'ny maly dia mbola tahiny koa androany. Mino fa efa samby nandraintsika. Efa fijoroana vavolombelona sady zany. Alleluia. Oh, happy day. Oh, tsika jiaby. Clap your hands. Isa faly. Zay faly iaraka itsikitsika aminay. Hey. Mbola tsy ampy tsara zany ty atanana ho an'Andriamanitra zany. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. Oh, when he was. When Jesus was. My Jesus was. When Jesus was. Because my sins in
way. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day, happy day. Happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus When was. Jesus was. When Jesus was. He caused my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. He touched me hard. He touched me hard. Fight and pray. Fight and praise. Fire and praise. Jesus, sing and say to hallelujah. Live Today. rejoice. And live rejoicing to hallelujah. Every day. Every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day, happy day. Happy day. When Jesus was. 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 When Jesus washed He caused my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. He touched me up. He touched me up. Don't say to hallelujah. Cry and pray. Fight and pray. Fight and Cry pray. and pray. And live rejoice. And live rejoicing to hallelujah. Every day. Every day. Oh, happy, happy 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 day. Hallelujah. Jesosy ihany foka ho anao manokana ny andro tsara zay omeno anay. Zay fantako fa andray mihoatra ny omaly zay inoko fa ahitan'izany mazava zany zay, ahitan'izany mamiratra zany zay, hitsangana amin'ny endriny vaovao indray ny fiainanay. Halleluja, 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 halleluja. Misy olona vonona hideran'Andriamanitra tena hoe hitsinjaka ve? Tena hoe hitsinjaka fotsiny, tsy hira koa tsika fa feonkira dia mifalifaly, miorakoraka, mitehatehaka anoloana andraisantsika ny retim-ponomon'Andriamanitra. Feonkira, asio tsikitsiky. Ny angatahako aminao mitsikitsiky amin'izay olona akaikinao. Zay tsy mitsiky omeko micro hoe inona ny antony tsy mampitsiky anazy. So dia misy zavatra tiano tantaraina. Ao, asio tsikitsiky, feonkira zay. Dia anao mitsikitsiky. Asio tsikitsiky, asio tsikitsiky, asio tsikitsiky. Mba mitsikitsiky fotsiny ianao e. Misy olona hitako tsy mitsiky mihitsy a. Asio tsikitsiky, asio tsikitsiky, asio tsikitsiky, asio tsikitsiky, asio tsikitsiky. Essa tsy mitsikitsiky loa. Asio tsikitsiky, asio tsikitsiky, asio tsikitsiky, asio tsikitsiky. Anambotanga.
Sote. Hallelujah. Ndos kabaitia tanana. Wan fandara manara. Hallelujah. Haleluya. Asifura-kura ka mapewan Jesusi. Afaka maspera na vetivety. Mazotoerana vetivety. Tsika androany ankalaza ny tompo e. Mba miangavy anao za mba hiravoravo androany. Satria ozy ny Baiboly hoe ny fo ravoravo mamandomando ny taolana. Reko sady ny fanatren'Andriamanitra eto. Satria ny olona anankiray rehefa manomboka ampiasain'Andriamanitra dia manomboka maheno ny fofon'Andriamanitra. Alleluia. Ho avy aminao zany manomboka androany. Manomboka ho isy fotoana ianao hatsapa hoe zany Andriamanitra zany. Alleluia. Sahala aminao rehefa akaiky ny olo tianao dia renao any anatinao mihitsy hoe il est là. Tahin'ny tompo ianao. Kandroany notre Seigneur est là. Miaraka amintsika eto Jesosy ry havana. Tsisy salasalana. Zato isanjato ny présence de Dieu eto amintsika eto androany. Fa ny mba fiangaviana fotsiny ho antsika rehetra mba samy mba mailo tsara foana amin'ny poketrany sy ny telefôniny. Fa misy mpangarom-paosy mba te hivavaka koa dia aza megnatsiny. Ya, tsy maintsy mare filazantsara izy tonga eto androany. Fa tazomy tsara poketranao, tazomy tsara telefôninao. Mba tsy fanometsiny zany avy hoe ohatran'izao tary ary minao fa tsy anampahefana eto ny fanahy nialatra. Ny ranon Jesosy mandrakotra nyty toerany ty androany. Amen sa tsy amen? Amen sa tsy amen? Dia mba manentana antsika mba andray anjara amin'le tirage teo izy mbola tsy nividy tike mba tsy hagnany ny tanany. Misy tike eo zany mba amidy amintsika mba ho fanohana antsika ny asan'Andriamanitra. Dia igny tike igny possible azahoanao boky anankiray. Vidin'le boky 30,000 ariary. Mba mividy an'le tirage ianao sady manohana asan'Andriamanitra ianao amin'izay fotoan'izay. Dia afaka mba mandray anjara zany tsika rehetra. Zay mbola tsy nahazo an'le tike kely mba tsy hagnano ohatr'izao ny tanany. Dia mba manatona an'iregny olo regny tsika mpiandraikitra. Manatona an'iregny vetivety mpiandraikitra mba atao haingakaingana. Raha mbola misy le tike reto aloha reto misy manangatany na ty aloha ty asa mividy 10 mihitsy zareo 20. Satria olo mpanambola be daholo le manangatagnana reo. Tahin'i Jesosy anenao zay nanangatagnana teo ho aminao zay osotro ny fananakarena zany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha manohana ny tiraka ty ianao dia tadidio tsara fa manohana ny asan'Andriamanitra. Zay zavatra ataontsika eto ravana dia ataontsika ho an'i Jesosy daholo tena azo antoka zany ary ny tompo ny vavolombelona. Ka raha mba manentana anao za hoe mba mamafaza dia azonao atao tsara mba mamafy. Ary za dia mba manentana antsika rehetra zay mba nitahiny tompo tato amin'ny iraka. Fotoana zao mba hanararotanao amafazany. Satria manana fotoana ny fotoana ny famafazana. Ary misy koa ny fotoana ny fijinjana. Asangano ambony ny tagnany zay mbola tsy nahazo an'le tike avy hatrany tonga dia mba ataontsika haingakaingana tsy miandry ela be tsony tsika. Azo atao ela be tsony fa tonga dia mba ataovy haingakaingana ao anatin'izay. Mandra-piomana-tsika any amin'izay tike izay mba tsy antsika mandroso reto zanaky ziona reto reto ankizy mandresy reto mba mandroso avy hatrany haingakainganareo dia mba bataigna kely tirala zay mba malakilaky mba mibatanyty vetivety mba isaka kely eto manjary tsy hita zareo. Regny ziona regny, regny zanaky ziona regny. Asivorakoraka mafy dia ho anao zay mbola tsy nividy tike tonga dia mba afaka tsanganao ohatr'izao ny tananao dia mba mandray le tike anao mialohan'izany rehetrarehetra zany ometsika sehatra reto zanakytsika reto mino avy efa voninao ny muzika zay hoentin'izy ireo anaovana tsinjaka bevata ho an'i Jesosy. Dia ao anatin'izay mitohy hatrany ny fanangonantsika n'le billet haingakaingantsika tompoko. Asivorakoraka mabe orakoraka andray mandeha
Asivorakoraka mabe. Tsy ampy le orakoraka e. Amen. Zao mba souvenir hoentinao mody zany reto androany mahazo boky anankiray anao dia mahazo harona tsara tarehy anankiray efa ato anatiny ato le izy dika zany mba misy fahasoavana zany miditra ny ragnonareo agny ny any ariva misy fitahina magnaraka anao androany avy hatranytsika dia iroso amin'le tirage ataovy maromaro mitazona an'le fitaovana dia amizay tonga dia mba aingakaingantsika zay mbola tsy nividy zay la mividiana fa manegna anao ny any ninao mitsy tokony ahazony any dia mba mangala be maromaro raha sitrakao hitahiny tompo anao fanaovanao an'izany androany asivorakoraka ndray mandeha re ao ary samy mba mijery an'le tikeny samy mba mijery tsara ny tikeny tonga dia mahazo ty anankiray ty 615 tonga dia mahazo mba asivy bravo mafy moa re olona izy tompo le 615 iny tonga dia mamevo anazy meony anazy menareo ny anazy magnarakaraka ny 615 ao 643 tonga dia mahazo ontsaontsagno tsara sao dia tsy miontsaka 292 tonga dia menareo mahazo boky anankiray amin'ny teny malagasy boky io no sady mahazo harona 316 marindriny vavategniny 316 ao ve 316 enambe folo sy telonjato nahazo avy hatrany tonga dia meo ny anjarany meo anazy 330 telopolo sy telonjato mahazo boky mahazo tanty 330 azo dare mahambo le raha magnano mahambo reo 894 tonga dia mahazo tahiny tompo daholo nareo asivorakoraka manarakaraka azy ao 726 ria amin'ny sisiny ria io 726 meo anazy efa tsisy tsony moa le harona ohatrany misy mahazo boky fogna dia misy mahazo miaraka amina harona sa efa karan'izany mihitsy ve dia efa mevo zany tsy maninona tanao zany zany zao le tsy nahazo zany 347 mahazo ty eo ary 347 552 tonga dia mahazo asivorakoraka 817 tonga dia mahazo asivorakoraka amen ataovy miaraka amina harona le alohaloha reo le maloha mahazo aloha 503 ya tanareo le voatogno jiaby tonga dia ataovy miaraka amina harona maloha mbola eva farafaragny va mahazo le tsisy harona 503 magnaraka azy ao 614 tonga dia meo azy ny anjarany 614 841 io amin'ny sisiny io aiza hoaitsika 841 misy mahazo io ato amin'ny sisiny ato petit ranger ty 841 io manangatanana io mahazo igny mbola misy ve 284 aiza 284 io ato aloha ato ito aloha eto 284 mbola agny ve le boky tsisy tsony angala raika ake zany dia tapitra ya izy zany no namarana ny amboara asivorakorake ty paster zava dia zao iroso amin'ny tena fotoan-dehibe tsika zao anatanteraka fanatitsika ho an'Andriamanitra mba manaovy anao androany zavatra spesial mba atolotra anao ho an'i Jesosy
mamanlora ianao ny tsara indrindra, atao fanatitra mandresy ny impossible ny fanatitra ao androany, ataovy le mbola tsara nataonao mihitsy, ataovy hoe amen, alleluia. Raisoary zay fanatitra zay fa ivavaka ho anao sady itsodrano ny famafazana zay ataonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manonona fahombiazana, fitsaharana, fitahina, falebiazana, famirapiratana, fahitam-pity, varavarana misokatra, fanasitranana, faelavelona, fanambinana, mandresy ny impossible amin'ny anaran'i Jesosy. Iraikitra amin'ny tananao zany ary toetra ao anatinao mandrakizay. Amen. Afaka tonga dia mandrositsika ny avy any aoriana salamy fataotsika, tonga dia mba mitsangana aingakaingana ny fanitsahanao ny toerany ty androany fandresena ny impossible. Ny fitsangananao avy amin'ny toerana misy anao androany fandresena ny impossible. Ho anareo zay manaraka ny direkta, afaka mamafy koa nareo amin'ireny numéro telefone regny dia atao fanatitra mandresy ny impossible. Any ampitan-dranomasina ianao azonao atao ria, monogram, azonao atao tsara manao western union, zay famafazana tianao atao misy numéro be tabe mandeha eny amin'ny écran eny azonao anaovana famafazana. Mandroso avy hatrany ary tsika tompoko. C'est impossible, naramifali, naramirabu-rabu, ansike, naramandresi, isike, naramandresi wazawe. Isa tole fanahita zahira zay, ndamba inaitsika hoe mandresi na impossible. Ao, miaraka amin'ny louange hoe mandresi ny impossible, naramifali, naramirabu-rabu, ansike, naramandresi, isike, naramandresi wazawe. Tenenina akaiky anao dia mbola misy tsy mihira, atika hiaraka andresy. Eo iantsika jiaby, avensika ndray. Eo, mandresi ny impossible, naramifali, naramirabu-rabu, asike, naramandresi, isike, naramandresi wazawe. Mandresi, 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 mandresi. Mandresi, Tonga bonitani, tisimasa kanga, ore ulo, dawi yaraka, yakacha, Afrikato, mandresi na impossible, naramifali, naramirabu-rabu, ansike, naramandresi, isike, naramandresi wazawe. Samba Sancho, Kazabo mangeke, mila mituru, mila michaka. Samba Titide, Ansika Mila Mianata, Yarasa, Ori Ulo, Kazabo mangeke, mandresi ny impossible, naramifali, naramirabu-rabu, ansike, naramandresi, isike, naramandresi wazawe. Diragandesy amizay anao hoe amin'izao ty fotoagna anao hoe Impossible be, tsy langasinao hoe raha jiaby Agnanao hoe zaka jiaby manao fô possible aminao hoe. Amen. Vous êtes meilleurs, plus que vainqueurs. Manotra nono bande. Mandresi ny impossible, naramifali, naramirabu-rabu, ansike, naramandresi, Isike, naramandresi wazawe. mandresi, 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 angaralo, mandresi, 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 angaralo, mandresi, mandresi, Gemini away, mandresi, 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 mandresi,
mandresy Iragna zay hira zay zaho de zanaky Ziona ketriky fitayagna izy dôlo zanaky Ziona tonga eto e asy vorakoraka mafy be amen hepa volagna roa zaho zanaky Ziona zanaky Ziona zaho tsy maintsy mitombo ary tsy maintsy mandroso zaho zanaky Ziona zanaky Ziona zaho tsy maintsy mitombo ary tsy maintsy mandroso fotoana izao andeha ankarako nahaina ndray décision zaho fiainako tsy misy fanahazo Jean-Claude Jesosy atao amy Ziona frasa zanaky Ziona zaho tsy maintsy mitombo ary tsy maintsy mandroso tegna marigny zegny zanaky Ziona zaho tsy maintsy mitombo ary tsy maintsy mandroso marary tonga ko sitragna amy zalay demoniaka jiaby tsy maintsy afaka probleminao lasa karavady tera sy nilaza ho an'Andriamanitra oamba be zanaky Ziona zaho tsy maintsy mitombo ary tsy maintsy mandroso tegna marigny zegny zanaky Ziona zaho tsy maintsy mitombo ary tsy maintsy mandroso marary tonga ko sitragna ampy zalay demoniaka jiaby tsy maintsy afaka probleminao lasa karavady tera sy nilaza ho an'Andriamanitra oamba be zanaky Ziona zaho tsy maintsy mitombo ary tsy maintsy mandroso tegna marigny zegny zanaky Ziona zaho tsy maintsy mitombo ary tsy maintsy mandroso vita teo re asa loha nitrotro amy Jesosy ka tegna lasa zanany sy akoeky ko resaka jale magnaraka anay ny fahasoavagna marobe zaho tsy maintsy mitombo ary tsy maintsy mandroso zaho zanaky Ziona zanaky Ziona zaho tsy maintsy mitombo ary tsy maintsy mandroso eo ianatsika zay zanaky Ziona jiaby da mba hitsangana Bari magnano salangitra tongava mitsidike Ziona firesagna ibalonjafe sy magnavake midorry filanja tsara nateraka mba handresy Zetriky fitayagna anao Zetriky fitayagna pikipony fahombiazagna pikipony valimbavake tiagna amy valimbiazagna magnarane valimbavake magnarane tiagna amy fahombiazagna magnarane feno fitayagna feno fahombiazagna foky fahombiazagna arone esa la urakuraka mafy Azukunien
zaho tsy maintsy mitombo ary tsy maintsy mandroso zanako zona zake zanaky sionde zaho tsy maintsy mitombo ary tsy maintsy mandroso zanako zona zanaky sionde zaho tsy maintsy mitombo ary tsy maintsy mandroso asivorakoraka mabe. Amen. Raha dia vita basa miakatra ilay fa ataontsika hira igny hoe tiako loatra anao Jesosy. Tenena amin'ny akaikinao aza megnatsiny za raha sary-piaro amin'ny Jesosy nakao e. Amen sa tsy amen. Tenena amin'ny olona akaikinao io aza megnatsiny za ko sary-piaro amin'ny Jesosy e. Halleluja. Tainy tompo manokana zao asivy tia tanana re. Si ample tia tanana tamapa. Azumenatsiny ora sappiaro miaraka aminao hoe tsara luce Mananano sa saro-piaro miaraka aminao hoe kanto lote aminao zao tia lasanao refupe Jesus babunao zao tia satiko misy anao Jesus mananano zao milamine misy anao ambine tsy atakaloko zay mandalo ary tsy atakalo aminao zao matoke satria anao no tompo fitiavagna feno amy anao na isan'andro eya itako tsapako ary ainako tirere fa ianao miadioa isana aminao zao tia lasanao refuque Jesus babunao zao tia satiko misy anao Jesus mananano zao misy anao zao milamigny tsy atakaloko zay mandalo ary tsy atakalo aminao zao matoke satria anao no tompo zao tamanaminao zao tsy alaminao zao tena tianao Jesus zao tamanaminao zao tsy alaminao zao tena tianao Jesus mananano zao milamine misy anao zao satria anao no tompo Amen. Mananano zao misy anao za Jesosy milamigny misy anao zao milamigny asivorakoraka andamina ny fiainanao Andriamanitra androany maraina
Ikarakaranao Jesosy androany maraina. Manana mpanovavon'Andriamanitsika androany a. Iaraka amintsika eto androany hitondra ny afatra foy a. Mama Germaine, asitsika orakoraka mafy be. Raisitsika amin'ny orakoraka. Ajatsako le orakoraka. Tohizo hatrany, tohizo hatrany, tohizo hatrany. Eo, asivy orakoraka mafy be. Halleluja. Amen. Tahiny Jesosy daholo tsika jiaby. Halleluja. 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 Tahiny tompo manokana anao ry aho. Ivavaka alohantsika mialohany andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra. Vavaka atsika. Ray io misaotra anao zahay amin'ny anara maherin'i Jesosy a. Manome voninahitra anao no ny fahatsaranao namorianao ny eto. Mankasitrika anao fa ondro fiandrinao sy ondra tandremanao a nentinao ato amin'ity toerana ty a mba hitandremanao azy handresy ny impossible. Mankasitrika anao zahay tompo fa ny fahatsarana rehetra dia fa ary zany mbola iainanay androany ary a mila ny fanatrehanao zahay fanamasina. Mila ny ozotrao zahay fanamanitra ray zay rainy mandrakizay tompo ny fanapahagna amin'ny zavatra rehetra sady mpamboatra anao ny mpikarakara manao zava-mahagaga amin'ny fiainanay ianao maneho ny fahatsaranao amin'ny fiainanay ianao ary zany mbola iondrehanay eto anatrehanao mitsoka anao zahay misaotra 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 Andriamanitra ray io mankasitrika anao rehefa mamory anay ianao tianao zany ny hahatsaranay aneho hatrany ny fahatsaranao ary indrindra fa amin'ity fotoana zay nyresahanao fa andresy ny impossible izahay tsirairay avy ary tononoko nizaniza anao tonga eto a mandresy ny impossible anao mandresy ny impossible anao noho ny avy amin'ny Jesosy Kristy zay efa namonjy anao mandresy ny impossible anao zavatra rehetrarehetra tsy tomombona tamin'ny fiainanao hatramin'izay androany ny agnarenan'ny tompo zany amin'ny fiainanao okabasheke redege bosolo berebosheke malabashara daga bashara gereze de gola bashiri de basata karama koremere de bosola barabashara daga keremezo da barabashara da korebe sotarabasha ogarabashere de gemozo de gabarasha zetsi vita netum indro ny anjelinao indro anjelin Jehova indro anjelin Jehova efa miasa amin'ny fiainanao amin'izay rehetra tsy vitanao amin'ny anara maherin'i Jesosy amin'ny anara maherin'i Jesosy misaotra tompo tonga soanao fanamasina mankasitrika anao zahay amen mazahoa toerana tompo tena mbola mamerigny ny fiarabagna an'Andriamanitra ray zanaka ary ny fanamasina satria manatrikety aminy a tsy tanteraka izao fotoana izao lazao tsara ny akaikinao fa raha tsy avy amin'Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina tsy tanteraka izao fotoana izao alleluia dia miarahaba ny lehilahin'Andriamanitra apôstôly David Rakotonandrasina mivady a zay fitaovagna eo am-pelantanan'Andriamanitra nahatanteraka izao a famonjenantsika mianakavy izao satria tsy mora ry avako mikarakara zavatra ohatran'izao a ary dia tena mba misaotra n'Andriamanitra mba invité eto alleluia mizesta za eto io a invité eto a asa mona rehefa misy olana ry avako miala eto ambony tany foagna fa tsary miditra amin'ny trano fiangonam-be ohatran'ity e ka anao koa tonga eto nahazo tombony ianao zay alleluia dia miarahaba ihany koa reto mpanompon'Andriamanitra lehibe reto a apôtre Ajasoa mivady na dia lavitra anareo fa dia tegna tsy mafoy anay ty antsignagnana ty a dia hitomba hatrany ane ny fahazavagna amin'ny fiainanareo na hoe ahita koa ny fandresegna an'izay impossible zay tokoa nareo miarahaba manokana ihany koa pasteur prophète Dadaiva zay nilozany mihitsy ny vadiny
lozany ministerany lehilahy manitry tegna moko reto lehilahin'Andriamanitra alohantsika reto afa mihitsy ny refa mba mianatra zahay dia tahin'Andriamanitra tompoky tombo hatrany fahasoavana amin'ny fiainanao na dia tsy voatomoko anao mpanompon'Andriamanitra tonga eto dia tahin'Andriamanitra manokana anao tsy adiniko manokana zegny mamahiraka eto zay tena mitaiza tokoa zany ka vehivavin'Andriamanitra koa ary tsy toy zao angamba zay raha tsy teo tsy angamba moa fa raha tsy teo zao vehivavin'Andriamanitra zao dia tahin'Andriamanitra manokana anao dia andresiny impossible anao dia tena miarahaba zareo fidera teo dia tegna samboany an-danitra daholo tsika amin'ny fotoagn'andro satria efa hitako ane lokonare zao ary tegna ay moa eto izy io na hoe misy an'izao loko zao raha nanana akanjo nitovy za dia mba tena nanao mihitsy fa efa hitako zao lokonare zao dia tahiny tompo manokana anareo ary fantako fa tsy nataotao foana zao teny zay fa Andriamanitra nefa nagnome ohatran'izao lay loko mandresy ny impossible so dia mieritreritra indray anao tsy mitovy loko aminjare dia tsy andresy ny impossible mandresy ny impossible anao ry ranadasy ran'Andriamanitra eto za moa tsy dia tiako loatra miteny hoe fiangonana zao ziona alohantsika eto zay firesagna fa zanak'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra io zanak'Andriamanitra ary nataony samby araka ny karazana raha mba nasain'Andriamanitra ijoro eto androany tegna lefa nandresy impossible mihitsy ary efa tegna zay nandresy zavatra tsy possible zay zegny nijoroako eto fa mba inona ndraiky moa dia mba hitory teny amin'izany ziona firesina zany inona re fa tena hoe marina be ny lohahevitra fa hoe mandresy ny impossible zavatra hainy natao tamin'ny fiainako hainy atao amin'ny fiainanao ary hanoatra lavitra ny nataony tamiko ny ataony amin'ny fiainanao alleluia tsika rehetrarehetra reo zavatra fantatra fa Andriamanitra nitondranao tonga eto fa tsy hoe tonga ho azy eto anao mba hoe na ay anao andeha angalatra ary tonga eto Andriamanitra nitondranao eto satria tonga amin'ny toerana tsy angalarana moko anao dia resy lahatra amin'ny Jesosy anao androany tsy maintsy mamangy anao ny fanan'Andriamanitra na anao ataoko hoe andeha jerijery zavatra inona moa ny zavatra ataonjare ato ziona ato inona moa zany hoe ziona mahafinaritra zany hoe ziona malaza zany ahoana moa zany tragnobe zany na tianao na tsy tianao rehefa tonga eto anao ny fanan'Andriamanitra tsy maintsy hiasa aminao ary tagnanao androany koa rehefa manomboko hangalatra igny miforotra fa tsy afaka mitsotra amin'ny anaran'i Jesosy satria nentin'Andriamanitra eto ianao ny amin'ny fiainantsika koa ry havako tsy misy olo tonga ho azy zegny teto ambonin'ny tany fa ianao io rehefa namboarin'Andriamanitra ka nataony velona dia efa nandresy impossible anao zay laligna ane mbola tany ankibondreny zany laligna ane ka ny voahagna avy tao sasany zao tegna sarotro be mihitsy nahavoaka azy teo nefa efa resinao tamin'igny fahakelezanao igny ary mbola handresy hatrany anao satria efa niantsogna anao isy zay amen ijery tenin'Andriamanitra atsika zay anokafagna ny fotoana lioka toko voalohany andininy fahatelopolo ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny telopolo lioka toko voalohany andininy fahatelopolo ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny telopolo ny anaran'i Jesosy ary hoy ilay anjely taminy aza matahotra ry Maria fa efa nahita fitia tamin'Andriamanitra ianao ary indro hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy izy no lehibe ka atao hoe zanaky iavondrindra ary Jehovah Andriamanitra hanome azy seza fiandrianan'i Davida rainy ary hanjaka amin'ny taraniky Jakoba mandrakizay izy ary fanjakany tsy anampahataperana ary hoy Maria tamin'ilay anjely hanao ahoana re no atanteraka izany fa tsy mahalala lahy aho amen ny olona rehetrarehetra tonga eto ambonin'ny tany dia nantson'Andriamanitra ahoana moa no fahafahantsika mandresy ny impossible voalohany aloha
tsy maintsy miaona amin'Andriamanitra. Zay aloha voalohany. Raha tsy miaona amin'Andriamanitra Jesosy fa na masina zavatra tokana ihany zany fa zay tenenako azy dia heno fotsiny. Nafinaritra za moa teny prophète Iva Omaly zay hoe rehefa za ozy izy mitory magnano amen zay vao manao amen zay vao mieritreritra. Fa za ndraiky rehefa mitory ndray tsy zay ndray ny aho. Fa rehefa mitory aho obéir sans comprendre. Ekeo fotsiny aloha le teny. Na tsy azonao na azonao fa tsy maintsy hiasa amin'ny fiainanao iny amin'ny anaran'i Jesosy. Satria ny antony dia zao. Za koa tsy nahalala tamin'ny voalohany zay niantson'Andriamanitra fa dia nanaiky fotsiny amin'izao. Dia aiky moa ambadiky ny fanekenao misy zavatra lehibe ao. Misy zavatra tsy taky ny sainao ao. Ary aza mieritreritra mihitsy ianao hoe inona moa ny antsoana. Tena mila fantarinao mihitsy. Ary tena eritrereto zay. Voalohany hoa miaona amin'Andriamanitra. Faharoa mankatoa zay tenin'Andriamanitra omeny anao. Zay ny faharoa raha te handresiny impossible anao. Fa ny fahatelo mampiatra izay lazainy tenin'Andriamanitra. Raha te handresy anao retelo reo no mila fikirinao mafy. Ary ny roa tsy hoe entre parenthèse fa tegna lehibe amin'izany ny finoana sy fitiava. Raha miaona amin'Andriamanitra anao ka tsy mino, tsy manam-pitiava, mbola ho karakarainy tsara anao ametrahany an'izay. Ary raha mankatoa ny tenin'Andriamanitra ihany koa anao dia avy hatrany anao dia hitany vokatra zay omeny anao. Ary ny fampiarana zay tenin'Andriamanitra zay tsy mora mahanofo anao. Tsy mora mahanofo anao. Manahoana moa miaona amin'Andriamanitra? Miaona amin'Andriamanitra atsika amin'ny alalan'ny anjely. Tahaka ny Maria teo, anjely nitondra hafatra taminazy teo. Dia tamin'ny voalohany Maria tegna nanao alelio amen mihitsy. Raha naharegny alehiben'ilay zaza zay haterany fa tegna sanganehina indray izy rehefa avy teo. Natao alelio amen ihany le tenin'Andriamanitra fa saingy haike moa atao hoana indray ny atatro, atao hoana ndraiky ny atanteraka an'izany. Zay zavatra nahazo an'i Maria zay mpahazo atsika rehetrarehetra daholo. Mahazo manaiky ny tenin'Andriamanitra atsika maheno fa atsika indray ny miasa saigny hoe ahoana indray ny fomba agnatanterahana an'izany. Andriamanitra tsy azonao ampiagna. Izy ihany miteny ihany mahatanteraka ny zavatra rehetra. Amen. Ary rehefa mandray dia mankatoa. Maria koa ne nankatoa ihany koa tanteraka zay nolazainy tombo taminazy satria nankatoa izy. Tahaka izasy anao zay mankatoa. Inoako anao fandresiny impossible. Fa eo amin'izay ilay fampiarana azy. Ataontsika ohatra zao Petera efa tegna vizana, efa tena reraka, nandeha nagnaraty mandritra ny alina. Dia rehefa niona tamin'i Jesosy indray dia andao indray miverigna agny an-dranomasina indray anao. Sarotro be zany io nefa ny olona efa matianina amin'ny fanjonoana. Nao ihany koa indraindray misy zavatra efa ataonao mahazatra amin'ny fiainanao. Fa haiko ty satria efa zao ty eniko ihany zany tenin'Andriamanitra zao fa nahazatra anay, nahazatra an'izao anay. Tsy mila an'izany tsy maintsy ankatoavagny tenin'Andriamanitra. Tsy hitantsika moa tamin'ny fampakaram-bady tao Kana. Divin ane ny déclareny Maria fa tsy misy divin tsy misy fa nefa ozy izy avy teo hoe ataovy ihany zay asainy ataonareo. Maria zegny tsy nianiny hoe rehefa niteny Jesosy hoe moa mifaninana zasy anao, tsy nianina tamin'izay izy fa mbola nitsangana izy satria hetaheta tao anatiny tao fa hoe afa baraka reto olona reto. Dia lasa izy nagnatona ny Jesosy valitenin'i Jesosy moa mifaninana moa zasy anao. Tsika indraindray koa ne tegna dodogno mihitsy amin'ny Jesosy amin'ny zavatra manahirana atsika. Nefa ny tompo misy ny fotoagnany zay anehony anao ny impossible. Ary dia tsy maintsy mandresy anao. Inona ny zavatra naseho teo ozy izy Maria hoe atao foagna eky zay asainy ataonareo. Eto koa androany zay asainy ataonao ataovy.
tsy teniko resahako eto fa tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra zay tsy maintsy manova ny tantaram-piainanao. Na hay nagnova tantaram-piainako izahay hagnovanao. Na inona ny raha resahanao hoe ka zahay moka ne zay ty ne kambote ny ainako zany. Ny vadiko ne tsy mivavaka ny ainako zany. Zay ne tsy misy na inona ny ainako zany. Zay raha volagninao ke ny ainako. Maditry ny zaniko ny ainako zany. Ka le vadiko mbola misotro toaka be ny ainako zany. Fa resy daholo izy rahatr'izay. Satria efa nateraka ianao handresy ny impossible. Fantanareo moa ny zava-nisy. Tamin'ny fotoagna tsaroko tsara mihitsy hoe ady lehilahy teo. Lehilahy telo teo tsy maintsy ray moa dinao fa tsy mety atao vady daholo. De tampoko ny safidy za de zanaka mpanompo sampy. Zay ny fidiko. Zay ny tiako. Fa ozy izy pasteranay kosa tamin'izay. Zao ozy izy raha tegna tianao marina io. De anao aneka ny hitondra azy fijaliana mba hamonjy an'io. De ahoana moa zany pastera? Zao ozy izy ho le fony ny fonao io. Ary de asiany satrotsilo anao. De asiany fantsika ozy izy ny tagnanao sy ny tongotrao. Inona moa zavatra resahan'ny pastera ty olombelogno ve afaka mantsika? Satria ozy izy zao raha tena tianao fa izy kosa ozy izy mahatsapa milamina foana. Ahoana zany hoa? Anao ti azy ny mahatsapa ory fa izy kosa mahatsapa milamina foana. De inona ny tokony atao zany? Zany ozy izy dikany azy fijaliana io sady hamonjegna anao io no hamonjegna ny hafa ihany koa. Raha ohatra anao ozy izy ka maneky hitondra n'io lehilahy io tonga amin'Andriamanitra de ho lasa mpanompon'Andriamanitra lehibe anao ozy izy. Raha ohatra ndraiky ozy izy anao tsy maneky de satria anao zao ozy izy tsy manambady aloha fa ataova aloha ny mission zay vao manambady. Fa tena 12 taogna vita tamin'izany zay vao nanambady. Mission aloha natao tagnatin'ny 12 taogna. Alléluia. Manomboka mangigny ny manambady tsy mivavaka. Alléluia foagna zany. Satria ianao no nametrahan'Andriamanitra ny fahasoavana, ny fahazavagna, ny hery mahafantatra zany Andriamanitra zany. Fa le olan-kilanao matetika mbola tsy fantany akory zany. Fa ianareo ny fahazavana zao tontolo zao. Ianao ny fanasin'ny tany. Matetika moa riavako atsika indraindray raha vao tratra ny olagna ao an-tokantragno indrindrandrindra de tratra ny olagna tsy fisiagna matetika ny hafa no jeregna. Tsy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra no jereo. Tsy voatery hitovy hevitry ny mpivady nefa mahazo valim-bavaka ihany. Amen. Tsy voatery hitovy hevitra ny mpivady. Angano nitovy hevitra Estera sy Asoerosy. Tsy nitovy hevitra reo fa iza ny nahazo valim-bavaka? Estera ny nahazo valim-bavaka ihany no mahazo valim-bavaka. Ki anao natao handresy ny impossible. Zavatra tsy possible daholo zavatra lefa eo alohanao eo. Mba hahitanao ny herin'Andriamanitra. Androany ninona zavatra tsy possible amin'ny fiainanao de andresy anao ho possible amin'ny fiainanao zany. Ianao manambady sy mivavaka io ho hitanao fa izy ndray hitaonanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Alléluia. Fa ny olagna kely amintsika de zao tahaka an'ilay tenin'ny Maria teo. Hozy izy Maria hoe ary hoy Maria tamin'ilay anjely. Hanao ahoana re hatanteraka izany fa tsy mahalalalahy aho. Misy ny sasany zao ndraindray fantatrao hitany masom-panahinao mihitsy tenenin Jesosy ianao tsy varotro kely atka ohatra niny ho varotronao fa anao dia hanao grossiste. Mamaly izy aveo. Atao ahoana ho ny hatanteraka izany. Be de be mihitsy ny olona tsy olo ambany anao fa olo ambony. Dia ahoana hatanteraka izany za ohatran'izao. Be de be ny teny fikasagna zay azotsika.
nefa magnontany atsika hoe hanahoana ny atanteraka an'izany. Matoa afaka mijoro eto anatrehanao eto a, possible zany zavatra zany a, dia efa nandresy ny impossible. Amen. Mpiasa-panjakagna ny tenako tamin'izany fotoana zany zay mivady dia tsy ampiasa-panjakagna. Tonga le antson'ny tompo dia miala miasa nareo izy fa hanao ny asako. Miala miasa nareo fa hanao asan'Andriamanitra. Dia fantako ndraiky za asan'Andriamanitra ataoko ihany fa andraso aloha tahaka ny marity ihany moa tamin'izay. Andraso mbola andeha tady vola zaho a, rehefa mahazo vola zay vao miala miasa satria ka izy tiane Jesosy ka divin tadiavin'olo fa tsy rano mangatsika fa nataon'ilay izy. Nataon'ilay izy. Ataovy izay sainy ataonareo. Tsy voatery hitovy ny antsontsika rehetrarehetra reo. Izay sainy tompontsika ataontsika. Fa saingy zao kosa ny antso hitovizantsika rehetrarehetra ny haneho ny voninahitr'Andriamanitra no sady entigna amin'ny fahatsaragna. Na inona ny plasy misy anao, na inona ny toerana misy anao, na inona ny fisainanao, ny Andriamanitra ao dia hitondra anao ny voninahitra mankany amin'ny voninahitra, hitondra anao ny fahatsaragna izy. Amen. Lay hitanao zao moa ny eritreretinao hoe sarotra be. Raha anao miteny hoe satria moa anareo nianatra, zay ty tsy nianatra zany koa raha zany resahinao. Diplôme resahinao, tsisy resaka diplôme io. Famonjen'Andriamanitra tsisy resaka diplôme. Za tsy niteny teo ty hoe aza mianatra, ampianary soamantsara mihitsy ny zanakao, fa indraindray apetraky diplôme satria sovaly daholo regny araka ny tenin'Andriamanitra. Tsy amikerina mipahatanjagna ho Jehovah, fa amin'ny fanahiko. Ny fanambinanao dia fanahin Jehovah Andriamanitra zay mitaona anao isanandro. Asa mba fantatrao ny antsonao. Zay aloha hitovizantsika rehetrarehetra. Na ino ny asanao, na pitsara anao, na teranao, na inona dikan'izay hoentigna amin'ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahatsaragna ny antom-pisinao voalohany zay. Hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Amen. Tsy miady vary fa tsika riaviko. Rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra amen igny fa tsy mivoaka eto ho afaka nitrosanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga mivoaka barabara eto, ahoana moa zany zao hamotsitra trosa moa iny olona igny zao sa andeha trosa amin'ny banky ndraiky za hagnifako azy mba tanteraka ny soratra masiny tsy raha zegny ny ataonao dia tsinitsinina zany. Ny teo ihany koa ny teo vao maika trosa au carré tsy zany efa nitenen'ny tompo anao fa ho pampitrosa anao fa tsy pitrosa. Ho pampitrosa anao fa tsy pitrosa. Ho pampitrosa anao fa tsy pitrosa. Alléluia. Alléluia. Fa ahoana moa ny afahantsika mandresy ny impossible zavatra tsy possible amin'ny fiainantsika. Allo tsika jery tenin'Andriamanitra ndray. Petera faharoa toko voalohany andininy fahatelo. Ny anaran'i Jesosy.
efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarana. Ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarana, zay ny resahako teo iny. Rehefa nantsogno amin'ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny voninahiny ianao, tsy nataony hoe ianao no iantoko zany rehetrarehetra zany, fa efa misy zavatra nomeny anao any. Inona ny zavatra nomeny anao teo? Averintsika ovakigna, efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny inona daholo ny fiainana zay eritreretinao. Raiky ty tsy tafavoakako mihitsy. Ny mpianatra mpianariny, fiainana zany. Vadinao te hivavaka, fiainana zany. Ianao te hagnano tragno, fiainana zay. Ny fiainana ninona ny zavatra rehetrarehetra satria efa namboarin'Andriamanitra voalohany. Ianao mbola tsy tonga nefa vita ny zavatra tokony hagnasoavana anao. Tsodrano nomeny anao. Dikan'izay efa nomeny. Fantaro aloha hoe rehefa nirahana anao inona daholo nefa nomeny anao. Ny zavatra rehetra momba ny fiaina, ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika ho amin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Tohizako hely ny tenin'Andriamanitra. Ary izany no atanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe. Tsy anao nitondra ny tenanao teto. Ary nanare mijery fahita lavitra, maro asa tokony ataonao zao. Fantako fa matoa anao miheno an'ity teny ty, tsy hanova tantaram-piainanao ny tompo. Efa nalagna aloha anao tamin'ny faharatsiagna, zay rehetra nandray azy dia nomeny hery dia tonga zanak'Andriamanitra. Dikan'izay efa nomena pouvoir koa anao. Zay ny zavatra rehetra ilainao momba ny fiainana daholo zany. Ninona ny raha ataonao ilainao zay pouvoir an Jesosy Kristy zay. Fa raha tsy manana an'izay ry avoko sahirana, fa ny Satana magnano zay tiany atao. Na zanak'Andriamanitra zao mbola matatro mosavy. Ino ataharanao misavy? Lehibe ny ao anatinao noho ny anatiny. Lehibe ny ao anatinao noho ny momba azy. Lehibe ny momba ka tsy misy tokony atahora. Ino koa mataitra. Za ry avoko dia mizesta mihitsy manana an Jesosy io. Fananko an Jesosy ny mampizesta satria ny antony rehefa mba naneky hiala hiasa zahay anao asan'Andriamanitra tokoa dia gaga ianao. Nisy fotoagna tokoa voaroaka tamin'ny école ny mpianatra satria tsisy école azy dia nanontany za, zao ve zany antsonao zany Jesosy anao ny teny antoko iry zanako teo nefa zanako zao voaroaka amin'ny école azy, zay tokoa ve le izy? Dia ankany amin'izy moa hozy ry Petera zay. Za kosa hoe tsy maneky zay ny fagnarahana dia fagnarahana foana. Za zanaka, tsy vitan'ny zanaka za fa sakaiza. Ambarao ny sekre hoa fa vonina za hiala. Mbola nisy fagnamboarana toetra tsy rariny mihitsy tao. Tsy toetra am'le mendrika handova, tsy toetra mendrika an'le mahazanak'Andriamanitra, tsy toetra n'olo manam-boninahitra. Io ane koa fa manam-boninahitra ianao, hafa mihitsy ny toetranao, hafa ny fombanao, tsy zay tianao atao, fa efa manana fepetra, ary tsy te tianao aleha koa no aleha, fa ny fanahy masina nitondranao amin'izay tia nitondragnanao. Dia nanontany nanahoana ary? Fa zao ny zavatra nisy. Ary ndraindray tsy inona, efa any aminao any ihany le mandresy ny impossible, fa tsy hainao hoe aiza mariny moa ny nandreseko an'ity. Tonga ny fotoagna olona nampiditry le zanakay, olona sendra nandalo taminay nahita le zaza tsy nianatra dia nagnefa école azy sady nagnefa ny goûter mandritra ny taona. Alleluia. Dia omen'Andriamanitra anao ihany koa zany fahasoavana zay amin'ny anaran'i Jesosy. Dia jereny le zaza fa tsy nianatra misy 3 volana. Fa ny zavatra mahagaga nataon'ny tompo voalohany foagna ndraiky re zaza re ao am-pianarana. Zanak'olo nianatra normal tsara teo regny ny tokony azy voalohany fa tsy ny zanako zay tsy nianatra agnatin'ny 3 volana. Alleluia. Fahasoavana ane zany fahasoavana ane zany ry avako fa matetiky ny zavatra doliritsika agnatin'ny saintsika aiza ny vola
aiza ny volan-doavaka ekôlazy aiza nefa Andriamanitra efa magnirak'olo fa ahoana ny zanako ahoana nefa ny fanan'Andriamanitra efa ataony agnatin'ny zanakanao agny mba ahaizany zanakanao mianatra ihany ny mpianatra zanakanao tsy mianatra fa saingy fahasoavagna ny apetrany ao tsy mitovy amin'ilay nianatra teo aby igny fahasoavagna ataon'Andriamanitra igny tonga aminao ane zany amin'ny anaran'i Jesosy fahasoavan'Andriamanitra mihoatra ny ataony aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Tonga amizay ara ny fotoana hozy izy Jesosy ivaliako amizay ara io zavatra na itenenanao ahy isan'andro io zanako anenao Germaine sao tsy fantatrao mba eritrereto anao kay lesogno igny zavatra tsy nampianarigny igny kay lesogno anahy igny satria zanako hadiniko fa zanak'Andriamanitra kay izy fa raha napetraka aminahy foana dia nieritreritra zegny zany te karakara azy mafy non zanakanao tompoko dia karakarain'Andriamanitra ary entiny amin'izay tiany hitondragna azy io amen mandresy ny impossible anao impossible ne zany hoe zaza tsy mianatra mbola voalohany zany ary nitohy izy iska tany amin'ny université nefa zahay mbola tsisy asa foana kay Andriamanitra afaka mitondra olona amin'izay tiany hitondragna ary voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany fa ny olo miasa manana ny mahizy azy hikarakara zaza andeha hianatra andafy zegny indraindray mano ekonomia agnatin'ny taogno fa zahay 3 andro ny karakaragna azy dia lasa andafy le zaza. Alleluia. Nisy mpiantoko ny billet zahay antoko ny billet zahay antoko ny tragno zahay antoko ny zao dia tanteraka soamantsara riavako tsy za rery nanaovagna an'izay fahasoavagna zay fa ianao ihany koa reso zay fahasoavagna zay amin'ny anaran'i Jesosy reso zay fahasoavagna zay anao mieritreritra hoe tsy ho lasa andafy ty zanako ty satria zaho tsy miasa tsy ho tafity ty zanako ty satria zaho tsy miasa tsy Andriamanitra ny tompony zanakanao fa ianao nametrahana aza ny eo ampelantananao ny jerevanao fa anao tokony handresy ny impossible mihitsy raha Andriamanitra no raisinao raha Jesosy no raisinao amin'ny tokantranao mandresy ny impossible anao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Ity fijerentsika tenatsika ty mako ny raharaha mba kely nampianarin'ny tompo mba kely nomeny zavatra efa ty handika tahaka an'izy moa ny razambentsika i Eva mbona miagna mba afaka isafidy raha nisafidy indray naneky tenin'ny Satana tary ary be dia be na ny mpanompon'Andriamanitra ohatran'izany tsy ekeny mihitsy hoe Andriamanitra efa tenena raha indrindra fa misy marary zay efa mitrahan-tagnany efa vavahany petra tongotro sisatsisa fa efa atao zay tokony atao tsy noany igny zavatra igny fa ny tenin'ny Satana ndraiky satria mandeha mody an-tragno izy ankilany eo ilay mpamosavy dia igny ninoany fa tsy Andriamanitra nagnafaka azy tsy ho aminao ane zay fa ianao kosa ahita fahagagan'Andriamanitra anao. Alleluia. Efa nomen'Andriamanitra atsika ny zavatra rehetra zay ilainy tsika amin'ny fiainantsika mba handraisantsika ny teny fikasana raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy. Inona moa izy nomeny anao io inona voalohany volagniko teo ny pouvoir raiky zay ny nomeny anao fa inona koa nomeny ihany koa any amin'ny Lioka 10 Lioka 10 mbola misy nomeny anao koa any Lioka 10 andininy 7:70 ahoana ozy izy ny tenin'Andriamanitra mba tiako anao hamaky satria anao mihitsy ny tegna tadiavin'ny tompo andray Lioka 10 andininy 7:70 iarahantsika rehetrarehetra mamaky ny famakianao io dia efa miasa amin'ny fiainanao sahady. Amen. Ny anaran'i Jesosy indro efa nomeko fahefana anitsika menarana sy maingoka sy andresy ny hery rehetra nanany fahavalo ianareo ka tsy hisy ampaninona anareo akory izany. Amen. Ninina ny hery ananany fahavalonao efa nomenanao ny hery handresenao zany raiso zany hery ny fandresena zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Le zavatra ny
eo am-pelatananao fa indraindray inona ny zavatra misy amintsika tsy entintsika amin'ny Jesosy. Misy tantara raiky mahafinaritra sady tsara agnaty baiboly akato raha tonga mba le titre n'le fampianarana asiantsika hoe aiza ny nandevenanareo azy, aiza ny nandevenanareo azy, zavatra efa nomegny anareo nefa nalevigny aiza le izy. Aiza moa misy fagnontaniana zay hozy izy tsika. Jesosy andeha nangana ny Lazarosy, nalevigninao kaizy fagnomezam-pahasoavagna jiaby nomegny anao, ny teny fikasagna rehetrarehetra rehefa azonao, ny zavatra rehetrarehetra zay soa efa nomeny tompo anao ary efa noresinao. Lazarosy moa koa raha mbola narary izy, fantatsika fa tena sakaizan'i Jesosy tokoa i Lazarosy raha jeregny ny baiboly, marary Lazarosy sakaizanao. Hozy izy ny rahany Marta sy Maria. Nefa tsika teo igny hoe fionagna amin'Andriamanitra no ahoana hozy tsika andresegny ny impossible. Olieny marary tokony takony atao zay hatongavagna amin'ny Jesosy, olona ndray ny rahany. Aza mba magnirakiraka olo hivavaka zany fa aminao ao le izy fa tonga de vavaho amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ao ny kuiriny anao fa azy magnirak'olo. Zegny moa le olona amintsika indraindray. Pastera, mama, azao hoe vavaho hoe le raha fa ahoana nalevigninao aiza ry izy igny. Misy herin'ny fananganana maty any aminao ao mahay manangany maty anao io. Alleluia. Reso zany fanahy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Reso zany fanahy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Reso zany fanahy amin'ny anaran'i Jesosy. Misy hery hozy izy Jesosy hoe raha ny fanahin'izay nanangana ny Jesosy Kristy tamin'ny matiny ao anatinareo, izy ihany koa no hanangana zay rehetra mety maty amin'ny fiainanareo. Amen. Tempolon'ny fanahy masiny ny anaranao, olo masiny ianao. Fa inona indray ny mbola mampieritreritra anao, tsy ampiasa an'le hery, aza levigny ry havako. Zao ny zavatra nisy avy teo, tonga ary Jesosy nagnontany an'i Marta sy Maria. Marta aloha nagnontaniagna fa nanana zay finoany teo izy. Finoagna mbola ho avy, finoagna efa lasa. Zegny ny finoan'i Maria. Raha teo anao Jesosy de tsy maty ny anadahinay. Raha teo fa lasa zegny tsy ilaigny. De hozy izy Jesosy fa raha ino anao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Eko ihany ane izy mbola hitsangana hozy izy amin'ny andro farany mbola hitsangana izy ka. Tena mbola hitsanga. Finoagna am'ilay mbola ho avy koa. Tsy mety tafiditry ny finoagna. Zao ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy amin'ny finoagna tompoko tsy misy azahoagna sitraka amin'Andriamanitra. Ka raha te handresy impossible anao, apetraho aloha ny finoagna. Apetraho aloha ny finoagna. Tsy azo kazahagna andehanagna droite à gauche ny finoagna. Zegny moa misy olona tegna reraka mihitsy, mila vavaka, mila ampandroso orinasa, mila hanangany tragno, mitady hevitra droite à gauche izy, nefa finoany ihany de efa mahavita ny zavatra rehetra. Ahoana hozy izy ny soratra masina? Ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ny zavatra rehetra dia hainy mino. Koa zavatra mampiasa saigna anao tsy mampatory aligna anao io, zavatra manahirigna anao isanandro sanandro io, tsofoko rano anao fa hoainao io. Tsofoko rano anao fa hoainao io amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofoko rano anao fa hainao io amin'ny anaran'i Jesosy. Fa zao fotsiny condition aiza ny nandevegna azy hozy Jesosy. Raha vao tonga Jesosy hitany mihitsy ny finoan'ny Marta fa tsy ao ty. Ary mety ho hitany koa ny finoanao zay fa tsy ao Fa ny tompo tsy azo sakananao amin'ny tsy finoanao mihitsy amin'ny zavatra tiany hatao amin'ny fiainanao. Amen. Nagnatony izy farany. Aiza ny fasagna. Jesosy zao mitady fasagna nandevenanao ny finoanao. Nandevenanao le eritreretinao fa anadahaniry Maria sy Marta moa ty laha taminjare raha tavandraigny io zavatra hoe mba atao hoe sambatra zany hoe tsy manana anadahy zegny zavatra sarotro mihitsy. Igny ndray ny lasa, igny ndray ny narary. Lazarosinao androany tsy maintsy mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy mitsangana ny Lazarosinao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Lazarosinao amin'ny anaran'i Jesosy. Oh baba sheke rojebetse. Alléluia.
Zany nandevegna anazy. Mety nalevigna amin'ny tsy finoagna io, mety nalevigna amin'ny tsy firarahagna io, mety nalevigna amin'ny tsy fankatoavagna io, mety nalevigna amin'ny tsy fanaovagna pratika ny tenin'Andriamanitra io. Ny an'ny Marta sy Maria moa tokony hoe ndesiny tagny amin'ny Jesosy ilay izy. Ary ninona ny ologna anao indeso amin'ny Jesosy fa fionagna aminazy ny mampisy fivoan'ny fiainanao. Na inona zay tsy hainao atao hain'Andriamanitra atao. Anao efa mino, anao sady manana Andriamanitra, ino koa mataitra. Tsy hiriregny foana ne hira io tena maresaka mihitsy ino koa mataitra ino vao mivoaka igny de fa taitra. Tsy finoagna zany ry havako. Aza atao zany mihitsy ny fiainanao, fa ianao de natao handresy ny impossible. Ahoana moa no ahafahanao mandresy zany impossible zay raha tsy efa misy zavatra ohatran'izay eo alohanao? Sasany zegny le raha ratsy amin'ny fiainany foana hitany fa tsy mba hitany fahatsarana. Ndraiky andro maty vady tsisy aminare eto zany. Nare de trarantitra daholo. Tsy atao indroa moako maty vady fa indraiky fogna zegny nanaovako azy hoe indraiky andro. Maty vady indraiky andro. Mbola sahiragna magnina mikarakara le razagna eo. Tonga ndray le telefonin'olona. Andro faharoa io. Mitomany be. Maty ny vadiny hozy izy. Hoe zao very hoe zao de zao de nitandrignesako mihitsy ranomasiny faifakadiny amin'io anao koa mbo agnatiny amin'io fa nefa misy impossible tsy maintsy hoaragna eo. De vita ranomasinao raha vava. Mila fa tsy heny teny satria tsy maintsy andrasagna moako fa raha anao hampiditry teny amin'igny tsy tafiditra. Zavatra raiky agnontaniako anao za. Angamo condition nataon'Andriamanitra hoe hamelogno anao. Ivadinao igny sa izy Jehovah'Andriamanitra ny mamelogno anao? Re zay faharoa magnaraka zay ihany koa. Raha tsy mbola regninao maty ndray Jesosy, mbola miahy anao foagna izy zay anao zay vao karakarainy mpitondra tegna. Izy igny moa koa mamolava tsy nifagnaraka zay de maty tamin'ny toaka igny izy. Nanjary niboraka raha hafa ndray koa. Ny zavatra tiako ampitodihigna anao Jesosy eo. Zao ary ny ataovy anovy misaotra n'Andriamanitra anao ataovy impito. Misaotra fa nalainao ny vadiko. Misaotra fa nalainao ny vadiko. Misaotra fa marina tokoa. Efa misy ihany ane tenin'Andriamanitra igny fa tsy petraka eto mandrakizay. Izy ary mba nibebaka. Mba nibebaka ane izy aloha faty. Ary za mino fa tegna lasan'Andriamanitra mihitsy izy. Misaora amin'ny zavatra rehetra. Raha tsy mahay misaotra anao tsy andresy ny impossible mihitsy. Isaora io, le mbola tsisy vola isaora. Le mbola rohan'olo amin'ny hofantragno isaora io. Isaora ny zavatra rehetrarehetra. Fa io ane misy fatrany koa misy doziny koa moa kity raha ty. Le fatrany fanekena hozy izy. Misy fatrany mihitsy. Misy olo anankiray zay tomany be. Tabataba be satria maninona moa ny mampitomagny azy. Satria hony mampahory azy ny olona miangogna aminy fa enjehinjare foagna izy. Tampoko ny vavaka zay. Hozy Jesosy mbola tsy ampy dozy aby fagnenjehagna azy io. Mbola mila ampiagna. Le olo fa mitomagny mbola tsy ampy dozy. Izy io ane ka misy fatrany zegny koa satria Andriamanitra io tsy mba ho resy zegny mandrakizay doriamena fa tsy maintsy mandresy. Aranao tsy maintsy mandresy. Fa zao hitanare teny nataony pasteur apôtre Davida teo. Tsy zavatra tsy possible ane zany hoe Goliath iady amin'ny Davida kely zay. De zegny mihitsy ny agnoharigna atsika matetiky. Kely fadadana. Kely fadadana satria le mahery tsy nao anatinao ao zegny ma hoe toa kely anao. De manao zay tiany hatao am'izay ny Satana. Tsy hitanare tamin'ny Joba. Zany ane tena Joba nefa ny lehilahy marina matahotra an'Andriamanitra amin'ny fadiny ratsy. Nefa avy le Satana zegny fa zao kosa ny mahatsara azy. Tsy maintsy nangataka permission tamin'Andriamanitra i Satana zay vao afaka nandravan'ny Joba. Ka tsy Satana afaka mandravanao zany
tsy satana afaka manao ninninina aminao zany raha tsy permetiavin'Andriamanitra zay. Tsy amen aloha. Amen ve zany? Fa matoa anao ravagna zay hasandratra zay. Zary ny ahitanao hoe mba nasandratr'Andriamanitra anao raha tsy avy ravagna. Zay ane ny isoragna an'ilay izy. Zay mihitsy ilay isoragna an'ilay raha. Za ry havako tsy hoe mahafinaritra anahy zany tsy mahay teny anglais. Ndraiky andro indesin'i Jesosy am'izao Amerika zao. Any Amerika zao. De nangala visa daholo zahay maromaro 9 angamba zay. De tena tsy nahazo ny olona rehetra fa za rery nahazo. Ary hatrampandika teny koa ary zay ohatreretiko andika teny ary tsy nahazo visa koa. Naverigny indroa tsy nahazo. De farany nagnontany an'ny tompo za hoe fa maninona mo Jesosy ho zaho anao magniraka mandeha nefa ndraiky ny mpandika teny ndraiky za tsy nekenao. Zany tsy haiko aby ny lalagna idirako sy voahako andeha egny tsy anao Germaine ny mandeha fa za ny mitondra anao mandeha. Alléluia. Alléluia. Ary hoentin'Andriamanitra am'izany toerana tsy mbola hainao anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Aika izy io ny zavatra rehetrarehetra ataon'Andriamanitra misy tanjony avokoa, misy tiany hatongava. De lasa am'izay ary zay aheriko le job igny ave fa andeha aloha za amin'ity raiky ty ahitantsika fa misy zavatra aminao io. Lasa am'izay aloha ny grève tany Paris hony fa tam'izay fa tsy maintsy mandalo any Afrique du Sud daholo ny andeha any Amerika. Igny aloha fa fizahan toetra raiky nahazo anahy. Ary moko anao mbola maharegniregny hely teny vazaha zegny satria taizam-bazaha zegny mbo mahenoheno kely mba hafaka mandeha am'izay ombagny. Fa raha ato Afrique du Sud tsisy raha ao de za ny inona mo aéroport ngeza be mihitsy na de efa intelo tagny za tam'izegny fa mbola tsisy raha haiko fogna ao. Efa intelo tagny efa fagninefa niara zegny tsisy raha haiko ao. Ny fivoahana ndraiky za mba mety ho haiko. Kanjo nidina avion za fa tegna niasa loha mafy hoe ahoana ny ataoko ty androany aiza ny alehoko a Jesosy. Anao marigny nitondra zaha ty igny mo aza adigno mihitsy nare papahatsaro aza mitsahatra. De farany eky efa tsy mijery hoe aiza ny fivoahana sy fidirana fa de nandeha. Kanjo zegny efa ivoaka ry madamo hozy izy le olona anankiray. Anao nga hozy tsy mbola hanodia? Ieno le fitenenana teny gasy te fa nagaga anahy satria olo tsy haiko jiaby olona io. Ndao ara hozy izy ndesiko sakinao ndao tsika aiza passeportnao. Lasa nandeha tamin'ny douane de nateriny za jusque agny amin'ny fipetrahana andeha iondrananay zay vao najanona. De avy temizay za tsara fagnaho za lehilahy fa de mba miako kely 10 € izo za. Tampoko za hagny efa tsy hita. Aika anjely izy ty. Alléluia. Alléluia. Zay tsy vitanao vitan'Andriamanitra. Zay tsy hain'olombelona de hain'Andriamanitra. Ho tanterahan'ny tompo aminao ane zany. Am'izay ady sarotro mahazo anao ahita anjely anao hagnampy anao amin'ny anaran'i Jesosy. Aika za ty zegny mba hampahitagna anjely. Anjely mitondra saky zegny. Ny zesta zavy te tonga tany Amerika tany hoe nisy nitondra saky ho atako de anjely nitondra azy. Satria ny antony zao nagnanaovako azy hoe anjely zay raha te moa fa nitenen'ny tompo taty afara. De za miondrika eo de angala le vola tsy lavitry fankaiky. Vetivety ndray mipimaso tampoko jereny toerana lavabe ohatran'igny tokony voahany efa tsy teo izy. Dadany koa igny ary izy lehilahy mahafantatra anahy hoe za hanodia aika ny tompo efa nagnaraka anahy teny fogna izy fa fantany fa zanako ty ozy izy overy agny tokoa. Zanakanao tegna zanakanao naterakanao raha tsy avelanao overy. Vao meka zanak'Andriamanitra tsy ho karakaraina. Marigny ry havako ary ho marigny aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ho marigny aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Mba tampahantagna anjely za de tegna hoe natao tegna frustré tegna sahiragna misy tamin'ny zavatra anankiray. Saotra ny tompo moa tonga tany dia andeha hamonjy fivoriagna koa ne zay tamin'izany
tegna raha olo tsy mahay teny anglais na dia kely ara dia andeha amonjy fivoriagna amin'ny toerana tsisy raha hainao dia ny zaraigny zao kasika zao tany mba magnova an'ilay teny mba ho fantranao dia tsy nandeha tamin'ny laoniny koa mbola testa koa io dia ahoana zegny dia farany za hoe tsy asiagna raha eky sofiko za fô anao nagnano sofiko io Andriamanitra aran-teninanao izy nataonao ngeza be io androany mitenena aminahy miteny gasy ianao fa tena voadikako daholo ny lesony satria misy miteny amin'ny teny gasy agny zay tsy hain'olombelona hain'Andriamanitra ho tanterahany aminao ne zany amin'ny anaran'i Jesosy fa iry avoko misy fatrany koa le horohoro zany resako atsika zegny ane miresaka kamora zany miresaka kamora zany fa sainga io le sarotro indrindra no isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra tanao rehefa tegna ambory tsara sahiragna tsara misesy tamin'ny fotoagn'andro ino anagnanao agny ozy izy zay anagnanao alfaso tehigny ny anagnany igny ny nampiasaigny inona ny anagnanao inona ny anagnanao amin'ny situation misy anao amin'ny zavatra andrasanao io ampiasao zay anagnanao ampiasao ny tenin'Andriamanitra mba tsaroanao ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra amen satria efa nomegny anao ny zavatra rehetra tsy maharava anao zany satana raha tsy Andriamanitra no magnome permission matoa men'Andriamanitra permission satana misy zavatra tiany hagnitsahanao lohany satana ndray any navela rava tokoa ne Job ary efa nizesta satana andeha handravany Job farany ny hery tsy navita ninina impiry moa satana zao ty andravanao tsy mahavita na inona izy satria tsy mahazo permission fa zanak'Andriamanitra anao amen farany ny herigny ndraiky tsy anao ihany moa nanio fiarovagna anazy io dia ahoana ataoko andrava azy mbo sahiran-tsaigny aminao ne satana io sahiran-tsaigny izy satria anao misy fiarovagna avy amin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra misy fiarovagna na hitanao na tsy hitanao raiso zany fiarovan'Andriamanitra zany amin'ny anaran'i Jesosy alleluia alleluia fa matoa Andriamanitra magnome permission misy zavatra tiany atongavagna tena rava tokoa Job riavako tena rava tokoa fa inona ny afaran'i Job karany dedisy agny ary ny fiadanan'i Job ozy izy naverin'Andriamanitra indroa toraka noho ny teo aloha tian'Andriamanitra atao indroa mihoatra n'izay fanagnanao zao zegny mahatonga zavatra ohatrany tsy mandeha hitanao io tsofoko rano anao amin'ny anaran'i Jesosy hiakatra ny fagnomezam-pahasoavagna indroa toraka hiakatra ny ara-panahinao indroa toraka hiakatra ny ministera indroa toraka ary Andriamanitra tsy mahay manao zavatra kely satria lehibe ny ao anatinao amen karaha androany anao misy zavatra magnavesitra anao natao handresy ny impossible anao ary raha ohatra ka tadidiko mihitsy ty fampianaragna mba hazo koa tamin'izay raha ohatra ka hoe zahay niasa tamin'ny hôpitaly foagna zegny zay va mba hoe anao tragno hazo tomobily mizesta zaho satria asanay nahazo azy kanjo ty tompoko Jesosy ihany ny azoko reherehagna eny fa na dia baiboly an-tagna koa raha tsy zaho nividy anazy na dia kanjo koa raha tsy zaho mividy anazy dia nahita tokoa tena nahita fa tsara Jesosy zany ary zany zavatra partageko aminao androany hoe tsara Jesosy tsy hoe ho rava akory anao raha nandalo zao zavatra zao fa handresy ny impossible anao amin'ny anaran'i Jesosy amen telo taogno tamin'izany nangataka tamin'olo foagna telo taogno nangataka mba eritreretinare zany herinandro anao fa mamparikoriko olona vao maika telo taogno fianakaviagna misy mahita anao agny dia mivily sao dia angatagna zany zavatra nisy tamin'izany fa nefa misaotra n'Andriamanitra zay ndraiky manjary mpamelogno ilay olona angataka regny amin'izao zany ndray no magnampy azy Jesosy io za mahay mampitsibadika tantara anao dia hitsombadika tantaram-piainanao amin'ny anaran'i Jesosy hitsombadika amin'ny fahataragna ny tantaram-piainanao hitsombadika amin'ny fahatsaragna ny tantaram-piainanao lay olona agnesoeso anao ane mbola hovatsianao izy io zany ane raha ny tompo ane zavatra hafahafa ohatran'izegny foagna ataony
sao dia anao malaky miala fa tsy maintsy mandresy ny impossible anao amin'ny anaran'i Jesosy. Izy koa mbola possible tsy mahita voninahitr'Andriamanitra atsika. Izy koa mbola vitanao ilay izy tsy mahita fa aleo mihitsy avilao avy zay ho avy fa ny ositra ato anaty koa ato mandresy ny impossible. Satria fanan'Andriamanitra neny agnatinao fa man'ny famoronana ne mbola aminao afaka mamorona tsy misy, afaka magnafoana ny misy, afaka mampisy ny tsy misy. Amen. Alleluia. Ho faranako ary ny toriteny satria ianao androany tsy maintsy mandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy mandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Zavatra tsy hainao atao hain'Andriamanitra atao. Amen. Navela mihitsy mba tsy ho hainao atao tsy inona ilay izy mba misy agnanaovan'Andriamanitra azy ary mba hiaiky amin'izay ianao fa mafy ianao Jesosy zany ny anton'izy io tsy misy zavatra ratsy zany ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Zegny moa raha mbo tsy hainy Jesosy tsika io. Hanao ratsy tsy hainy ary fadio aza loaka ny vavanao mihitsy manomboko androany ny teny hoe ino koa raha nataonao zaho ty Zagnahary tisy an'izany misaotra fa tsara foana izy. Anao tsy te hiakatra kilasy, te hampiakatra kilasinao ane ilay izy. Zegny ny antom-posen'ny problème. Tia hita zany impossible zany. Tsy dradradraigny mandritra ny 3 andro eto zany fa zavatra efa atao aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Zavatra efa nomanina ho anao ny andresiny impossible. Zavatra efa tonga aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tongava aminao araka ny finoanao. Fa zao kosa hafitra aminao hafitra ho anao raha tsy amin'ny finoana tsy misy azahoana sitrika amin'Andriamanitra. Tantara raiky tia maranako azy. Misy mpivady anankiroa ilay vehivavy tena mivavaka fa ilay rangahy ohatrany tsy ao tsara mihitsy. Ary zegny moako maolagna amin'ity raha ty indraindray tsy mba miaraka zany matetika ary na olo manahoana anao na fa ohatrany ahino ny finoanao, finoana mivady tsy mitovy zany. Anao lehilahy azy mijery vehivavy hitovy aminao zany. Anao vehivavy koa azy mijery vehivavy lehilahy hitovy amin'ny finoanao zany. Na dia fa samy mpanompon'Andriamanitra tompoko io tsy mitovy. Sao dia tonga an-tragno ndraiky itenin'Andriamanitra fataony moa tsy hainao tsika roa ne samby naheno an'igny. Tsy mitovy io. Mba hanino ampiakatra anao foana ny tanjo. Ninona ny zava misy amin'ny fiainanao ny ampiakatra ny fiainanao foana ny tanjon'Andriamanitra amin'izay. Amen. Dia tezitra ara ty lehilahy ty fa mandeha mivavaka isan'andro ilay vehivavy. Mba nijery izy vola mba andeha isotrosotro satria araka ny teniny fa lagigna izy amin'ilay vehivavy mandeha isan'andro. Dia farany nitadiaviny zany ninona moa lakileny coffre hangalarany vola tsy hitany. Nitadiavy kanjo zegny hitany tampoko ilay izy. Tampoko hitany nisokafiny coffre hitany vola tsy sahany nangalatra. Fa zao ny nataony mba tezitra madamo na rieny ny lakileny coffre na rieny agny agnaty rano agny. Dia avy amin'izay le madamo nanontany hoe tsy hitanao nga lakileny coffre atsika. Fivavahana anao nga ozy izy tsy mampahita an'izay anao. Dia ahoana re Jesosy ozy izy le ramatoa. Dia tsika moa dia irahiny tokoa hamela heloko izay magnano ratsy araka ny teny Jesosy efa renare fa voalaza hoe tiavony namanao mankahalany fahavalonao fa izaho kosa milaza aminareo hoe tiavony fahavalonao mivavaha ho an'izay manisy ratsy anao mba ho tonga zanaka ny rainareo izay ny an-danitra ianareo. Inona ny ataonao mihoatra noho ny sasany. Avahagna mihitsy ianao manompon'Andriamanitra sy ny tsy manompo zany. Dia mivavaka ilay ramatoa mifona ho andra lehilahy. Kanjo amin'izay nandeha an-tsena ilay ramatoa. Efa mpitso aoriany 2 andro niny. Tampoko tagny hoe andeha vidy hena ny diany. Lasa andeha vidy trondro tampoko ndraiky.
dia nividy laoko ndraiky nisalasala tamin'ny hena teo dia nody an-tragno tampoka ny kopohagny ny laoko ny diovagna tao le lakle. Alleluia, alleluia. Dia ninona ny karazany lakle tsy hitanao vokotra ny fandeferanao ho avy tampoko aminao ny fomba tsy ampoizinao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Inona nahatonga itrondro jiaby bazary reve dia le nisy lakle no vidiny? Tsy voatery zany fa ny fandeferana ry havako ny famelan-keliko ny fitiavagna indrindrandrindra satria tia ny vadiny mako ny mifona ho anazy ny nataony. Dia ahitanao fahagagagna zay impossible lasa possible. Raha vao hita tao ny lakle afaka toaka vita ny tantara manomboka ny ana madamo dia hiaraka anday vavaka aminao za vita. Alleluia. Dia andresy ny impossible tokoa ny anao amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra tompo. Amen. Eo ihany le vetivety misaotra betsaka mamany amin'ny message mafonja dia mafonja zay noentin'Andriamanitra nampahirezana ny vahoakany ziona nampahirezana andreo zay magnaraka en direct. Inoko fa nandray zavatra ianao teto androany. Izy mba tena nandray afatra teto androany ho tahiny toko manokana ny fiainanao ka dia ampifaliana mamay souvenir izy ty mandresy ny impossible. T-shirt walaova baba rehefa aveo avy aminay mivady avy amin'ny fiangonana raisy tompoko fa ampifaliana tanteraka hoe la velona mama mbola ho izy séminaire hafa koa ataontsika toato dia agnatin'ny orateur koa anao fa dia fa miomana andriky mama iny mahay mampianatra be karany tsy tena hoe malaka révélation hafa vitsy zalahy isoraka n'Andriamanitra dia sambatra zay manegnanao mamay faly zay manegnanao merci 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 asitsika vorakoraka mafy be asy vorakoraka mazala managnanao za milamigne misy anao zao milamigne tsy atakaliko zay mandalo ary tsy atakalo aminao za matoke satria anao mitovy satria anao mitovy mamiko mianilanao amen. Izy maravoravo teto androany asivy tia tanana mafy za aloha androany tsy anaiky mihitsy raha tsy miakatreto dadaivy na ino raha koragniny any tsy maintsy miakatreto fo izy niany izy efa mivadibadiky tady tsy hiakatra miakatreto fa anao niany fa zao milohany akarany lelan'Andriamanitra ndao zasy ianao anomana fanatitra ho an'ny tompo raha isy any am-pelatagnanao mifanatitra araka ndresako anao teo manomana zavatra ohatry zao tena mila vola mety kivikivy ny sasany zay tsy zatra manao an'izany mety tsy azoazonao zao zany mamiangavy anao zany androany mba ataovy azoazonao mba mandresy ny impossible ianao androany amin'ny alalan'ny famafa zany raha mba sitrako dia mba raiso any am-pelatagnanao mifanatitra ivavaka avy atragnontsika no sady mangataka hira amireto louange reto tsika rehefa avy eo ivavaka tsika raha eo misaotranao zay raha mbola afaka mafy androany ho tahina tompo ny fanantazana ny fanatitra ho tahina ihany koa ny mpiandraikitra zay fa vonona sady ananty an'izany ianao fanamasina hiasa ao anatin'ny tsirairay avy zay manolotra aefa be amin'ny asan'Andriamanitra ne zao famafazana ataonay zao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tonga dia mba tatazitsika le fanatitra ataovy maromaro mihitsy mananty azy dia amizay mba malakilaky vita eo ary ao mentsika ndraiky louange reto hitondratsika ao anatin'ny ira ho fideratsika an'Andriamanitra. Gesù una suela Calvari, cariba cara de bicharuna, io Calvari, io
Calvary, Gesù una suela Calvary, Caliba cala de mi Calvary, Gesù una suela Calvary, Caliba cala de mi Vavaka ho an'ny ara-bolanao. Tadidiko foana zay mba anarana ny mentompo anazy hoe my name is David Blessing. Ho anao zay mba tia hitany zany miracle monnaie zany androany. Mba raiso angeny poketranao hoe mamingavy anao zany mba hanamponona androany. Fa tsy andila ny 24 heures ho izy fakagana ataony tompo amin'ny ara-bolanao. Ho an'izay manana poketra raiso ny poketranao. Raha tsy nitondra poketranao tovy anaty posy fotsiny fa efa ampy. Fandroany amin'ny anaran'i Jesosy mandidy ary eo karazana vola mbola tsy niraisinao. Ireo vola tsy nanaiky anao ela be didiko ho avy amin'ny tokantrandronao, ho avy any amin'ny comptenao any amin'ny banky. Ho isy karazana transfert monnaie any amin'ny telefoninao any. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ho isy zavatra impossible amin'ny ara-bolanao. Itsanga, itsanga,
mitraky zany zao dia zao. Oka ho izy famatsiana rabole, oka ho izy contrat goavana, oka ho izy sexigne, ho izy fandoavana trosa mahagaga. Resy amin'ny anara Jesosy. Misaotra Tompo, misaotra fanamasina, mankasitraka anao zay. Hoentina eto hiderananao zany Tompo malala. Inoko Tompo ny ositra zay mikorina eto androany fa iregle situation marobe. Inoko Tompo fa ny mpanomponao zay hiakatra eto androany hitondra fahazavana, hitondra afo, hitondra fiainana. Raisitsika amin'ny orakoraka mafy dada iva, raisitsika eto androany dada iva. Toizotrany ny orakorakao, toizotrany ny orakorakao, toizotrany. Alléluia. Tsara Tompo. Tonga fotoana anankiray anao zay fotoana fanovana fiainana. Makasitraka mama tamin'ny fampianarana. Mihina fa vory ny finoanao ao anatin'ny 35 minutes pile ataovy ny chrono ao anatin'izay no hanovan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Amen. Aloha idiratsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia hatrany hatrany mama makasitraka ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Velona tokoa ny finoanay nahazo fampianarana izay tsy raha avy nao mba hitỳ tanana mafy an'Andriamanitra tsika ao anatin'izany. Alléluia. Ankoatran'izay koa dia hatrany hatrany dia makasitraka ny apôtre David Rakoto nandrasana amin'ny vady tahin'Andriamanitra hatrany tompoko nao mba hitỳ tanana mafy an'Andriamanitra tsika. Saorany amin'ny fiainanareo mivady, misaotra arony amin'ny fisianareo tena manana amin'ny fanjakan'Andriamanitra manana anareo. Tahin'Andriamanitra hatrany be dia be ny zavatra ianaranay eto amin'izao fotoana izao dia makasitraka roa tahin'Andriamanitra hatrany nareo mivady. Ao anatin'izay ihany koa makasitraka hatrany apôtre Jaso mivady misaotra ny amin'ny fitiavana. Misaotra betsaka tompoko nisy teto ambonin'ny tany sady misaotra an'Andriamanitra hatrany nampiona-n'Andriamanitra taminareo mivady. Tahin'Andriamanitra hatrany, tahin'Andriamanitra hatrany. Alléluia. Tahin'Andriamanitra amin'ny pasteur rehetrarehetra, amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra zay tonga eto amin'ny toerany ity hoe amatseminao hoe mivoaka eto anao androany maraina dia hanana fijoroana vavolombelona. Amen. Asanatao faofay fotsiny tananao. Tsy asian'Andriamanitra mpianatra ao anatin'izay 35 minutes zay fa moment de déclaration. Inona tsara? Moment de déclaration. Faofainy amin'ny lanitra fotsiny tananao dia misaoran'Andriamanitra zao. Misaoran'Andriamanitra fotsiny. Saory azo fotsiny amin'ny zavatra rehetra zay ho ataony. Fisaorana dia marika ny finoana. Ninninona zavatra lalovanao dia hisaory. Misaotra hoe nampandalovanao anahany io. Alay fitsirony faraparany le zavatra lalovanao zao. Averiko, alay fitsirony faraparany. Fa fotoana anatsara'Andriamanitra an'izany zao. Alléluia. Faofaina amin'Andriamanitra ny tananao. Andiamanitso ianao mangetahitsanao ny fanaiko maniranao ny nofoko indrasandratroanao ny tanako tonitanimay zay mitady orana mihoatrano isany miandrandrandrako anao dia hitondra fanatitra. 'Cause 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 '
Anao le rano velona Tumpunyaina si Zika rehetra dia asa natao amin'ny lanitra ny tananao anankiroa. Reto miakatra amina sfera spirituelle vaovao, amina atmosfera vaovao. Te ahitanao aho ny atsarany reto manidiny zany taky ny vorona ahita mihoatra zay hitanay rehetrarehetra, ahita mihoatra zay hitanay tahaky ny tenan'Andriamanitra tamin'ny ravoravo hoe atipazo ny masonao dia mijerevana kanefa mianavaratra manatsimo ary natsinana mihoatra no zay hita amin'ny masonao. Urabashatalabakatandere mosete librakandere magandere basata utane mosekeya libabashandere keteya aita miot aita miot aita miot aita miot saita masnai saita masnai atala bashanda libaros kotolo bokutele basate tsy mandeha dia tiako anao hivavaka zao ho tafakambana aminao hoe raha amin'ny anaran'i Jesosy soriny amin'ny teny izay efa nalefanao izay nanomana anay mba handraisanay an'ilay fitahiana sy fahasoavana sy ny fiovam-piainana. Tianay ho tafakambana aminao ny fanahinay tsy raharay avy, tsy hita amin'ny masonay ranofo tokoa ny mamaritra no avinay fa izay hita amin'ny masonay ara-panahy. Androany omeo anay ny ahita, androany omeo anay ny atsapa, ary androany meo anay ny aina ny fahatsaranao. Tsy kisendrasendra nanovanao an'izao fotoana zao fa fotoana efa voatetra talohany namoronana an'izao tontolo zao fa isy zao fotoana zao anovanao tantara-piainan'olona maro. Sotra fanamasa eto anao eto fanatrehanao katsanabashandalaba misama hery fanamasa midira tsy hiatrany amin'ny fiainany maro. Sotrany amin'ireo anjelinao izay miakamidiny eto rahy anao ny asa fanompo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia raha nilaza voninahitra dia ho anao rery andray ny amin'ny zavatra rehetra izay efa nataonao sy mbola ho ataonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eo mpitsanganantsika rehetrarehetra raha zavatra naperak'Andriamanitra atao boky sy atao mifanahy koa nanomboka alina ho amin'ity marain'ity dia zao mivoaka ao anatin'ny vanim-potoana ratsy ary mamarana an'izany amin'ny alalan'ny correction prophétique. Ao anatsara hoe mivoaka ao anatin'ny vanim-potoana ratsy ary mamarana an'izany ao anatina correction prophétique. Resao amin'ileo kaikinao zany. Zany hoe tsy misy fampianarana be ny asian'Andriamanitra hoetikoeto fa amin'ny alalana déclaration dia efa fantatrao ny tokony atao manao amen vao mieritreritra. Alléluia. Azagaga ianao amin'ny zavatra mety mitranga amin'ny eo akaikinao fa mety misy olona seziseny ny herin'Andriamanitra sy notra an'izany ao anatina déclaration ny anjaranao dia mandray fotsiny. Amen. Aya brasandala braya. Afaka masteurana nareo groupe de longe nareo claviste accompagne fotsiny ao anaty afaka masteurana nareo accompagne fotsiny ao anatin'le izy dia musicien rehetra mba ivavaka ho anareo tanareo musicien rehetra rehetra.
Pitoroteny 3:1 kaya brashanda labra kata labra ya. Pitoroteny 3:1 ny zavatra rehetra samy manana fotoanany avy ary samy manana ny androny avy ny raha rehetra aty ambanin'ny lanitra. Ndomba miaraka veritsika rehetrarehetra hoe tsangana mba mitsangantsika rehetrarehetra raha misy mipetraka eo akaikina dia mahatsangana vetivety izy amin'ny tenin'Andriamanitra. Isa 2:3 ny zavatra rehetra samy manana ny fotoany avy ary samy manana ny androny avy ny raha rehetra aty ambany lanitra. Pitoroteny 10 andininy 5 sy ny andininy 7. Pitoroteny 10 manomboka amin'ny andininy 5 ka hatramin'ny andininy 7. Kaya brakanda labra shita labra kanda labra shata labra ya. Hoy ny tenin'Andriamanitra, misy ratsy efa hitako aty ambanin'ny masoandro ka toa fahadosoa nataon'ny mpanapaka izany. Asandratra ho ambony indrindra ny adala. Teneny leo kaikinao erreur. Asandratra ambony indrindra ny adala ary mpanankarena mipetraka eo amin'ny toerana ambany. Teneny leo kaikinao mila corriger zany androany. Efa hitako ny mpanompo mitaingy tsovaly ary mpanapaka kosa mandeha tongotra toy ny mpanompo. Teneny leo kaikinao erreur. Ndao veritsika manomboka amin'ny andininy 5 miara mamaky amin'izay, misy ratsy efa hitako aty ambanin'ny masoandro ka toa fahadosoana ataon'ny mpanapaka izany. Inona le izy? Asandratra ho ambony indrindra ny adala ary mpanankarena mipetraka eo amin'ny toerana ambany. Efa hitako ny mpanompo mitaingy tsovaly ary ny mpanapaka kosa mandeha tongotra toy ny mpanompo. Afaka mahazo toerantsika rehetrarehetra. Hoe amantsy aminao hoe tsy rahan'Andriamanitra mpianatra eto androany maraina, efa betsaka ny fampianarana izay azontsika tsiraray avy tamin'ny alalan'ny mpanompo vaviny teo. Fa ny zavatra tiako angatahana aminao fotsiny amin'izao ora minitra sekondra itenenako izao dia mba ho connecté ny fanahinao. Amen. Aza variana ianao ny amin'ny lera izay mandeha, aza mijery lera kory ianao, fa tadidio tsara ny tenin'Andriamanitra no manovy. Niza niona tamin'Andriamanitra sy ny teniny dia milaza aminao tena niova tokoa ny fiainany. Ho an'le mpanompon'Andriamanitra mba mijoro eto amin'izao fotoana izao mampahery anao mba hatsangan'Andriamanitra noho ny fahasoavana mampahery anao dia teny anankiray no nanova ny fiainany. Ive miandry anao Madagasikara, zay no nanova ny zavatra rehetrarehetra. Azo hoe zany zavatra resahako zany, teny tokany zany, frazy anankiray zany, Ive miandry anao Madagasikara. Nanomboka teo basculement ny zavatra rehetrarehetra, tsisy nidirany teo aloha intsony, na dia mipitiny ary tsy nisy idirany teo aloha intsony. Androany koa mba te hilaza aminao fa raha miona amina teny anankiray izay tokony ho anao mihitsy ianao dia hitsimbadika tanteraka ny tantaram-piainanao io. Matetika mantsika rehefa misy ny tenin'Andriamanitra ohatr'izao dia hotsika ohatry ny lava loatra izy zany, fa raha mba fantatrao fa sarobidy ny teny eo ambava amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny teny eo ambava amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia sarobidy no mipetra tanany ny mpanompon'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra no manova. Amen. Amen. Ka hoe amantsy aminao ny zavatra napetraka ny tompo mahavaivay tao am-poko alina rehefa mivavaka dia ny hoe mivoaka ao anatin'ny vanim-potoana ratsy ary mamarana an'izany amin'ny alalan'ny correction prophétique. Ny fiainany zanak'olombelona tokoa dia mandeha par vanim-potoana. Ianao dia mahafantatra tsara an'izany. Atsoato zao tsika tsy haiko afaka quelques semaines dia hiditra amin'ny vanim-potoana ny letchi. Zany hoe atsoato zany dia vanim-potoana finanana letchi. Dia anararoratra mihitsy na zana ianao hihinana satria 2 volana farafahabetsany dia miala indray ny letchi dia amin'ny herintaona indray vao misy letchi. Tahaka izay mihitsy ihany koa ny fiainana razanak'olombelona mandeha par vanim-potoana. Te hilaza aminao ary te hijoro vavolombelona aminao amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy tamin'ny 2020 izay nanasany apôtre David Rakoto nandrasana mivady anay tamin'izay fotoana izay 3 mirahalaza iny tonga teto tamin'izany fotoana izany mpanompon'Andriamanitra nasaina fa niverina tany Antananarivo nanomboka teo ny vanim-potoana vaovao tamin'ny fiainako. Ary na inona fahatsarana rabola sy ara-materialy mba iainako amin'izao fotoana izao dia sahako milaza aminao fa a partir amin'ny fotoana izay nanasany io lehilahin'Andriamanitra io. Tsy adinoko mihitsy ny zavatra nyteneniny tamin'izay fotoana izay ozy izy. Zao izy io profeta virus mifindra raha ty vonina vena ozy izy dia izy vonina ho aza fa tena nifindra le virus. Azo hoe zany zavatra resahako aminao zany. Ary nanomboka teo tsapako mihitsy
ny vanim-potoana vaovao tsy nisy nidirany teo aloha tsony. Azo loha zany zavatra resahako zany. Raha nandeha bajaji teo aloha tsy mandeha amin'izany tsony. Na ny karazana olona manodidina ny tena tsy sanatria hoe misous-estime ny hafa na hoe manamba tsy sanatria zany. Fa na ny karazana olona manodidina ny tena mba karazana olona ohatrohatr'izay daholo no entin'Andriamanitra mipetapetaka amin'ny teny eo. Satria maninona vanim-potoana vaovao. Raha latsanabavy enonao tsara. Ny vanim-potoana eo amin'ny fiainana dia mila ainao minavige ao amin'ny tontolo ara-panahy ao anatin'izany. Eto ny Baiboly dia milaza ao amin'ny mpitory-teny 3 hoe fa ny zavatra rehetra ety ambany masoandro dia manana ny fotoanany avy. Sahako milaza aminao ary za resy lahatra 100 isan-jatony amin'izany fa na ho anahy manokana izay mba mitondra tenin'Andriamanitra noho ny fahasoavana eto anoloanao dia mba mino an'izany fa une fois vao miala eto indray ny tongotro dia andeha anidina ho any Antananarivo fantatra fa vanim-potoana vaovao indray ny annonce eo. Vanim-potoana vaovao amin'ny fiainako indray ny annonce eo. Alléluia, alléluia. Mba fantatrao une fois vao taty zay ohatra tapitra ny lahady fa ny semaine n'iny dia efa nisy nanao fanatitra fiara teo amin'ny fiainako. Nisy nanao fanatitra fiara. Alléluia. C'est virus tao amin'ny lelan'Andriamanitra io. Alléluia. Vao il y a 2 mois passé indray zay mbola nisy nanao fanatitra fiara fandrony ray teo amin'ny fiainako. Inona tiako ambaranao tsy sanatria izany fampiterana hoe inona ny eto ambony alitara eto fa matoa zay miresaka an'izany aminao dia te hilaza aminao hoe tonga eto zay tsy sanatria hitady ny volanao fa tena tonga eto zay miaraka amin'ny fahasoavana zay mba napetraka ny tompo aty anatinay dia tena mba te hamahanao ihany koa ao anatin'le zavatra lazaina fa impossible tonga possible. Telo taona lasa zay nandefa impetamiko ny raiko ara-panahy zay miraba anazy amin'izao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy apôtre Mikael Daniel. Nandefa MP izy dia nandefa sary gaga fa mahita sarina voromahery mampalelo kely ohatry zao dia avy eo nandefasany sarina liona indray avy eo dia avy eo nandefasany sarina voromahery fotsy be tsisy petina mihitsy indray. Mon fils ozy izy miakara ianao aty Antananarivo fa tsy ho azonao mihitsy zavatra sehoko anao io. Tsy ho azonao mihitsy sarisarina alefako aminao io fa mitongavy ianao aty Antananarivo dia ho azavaiko anao mizavatra zay ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Niakatra tany Antananarivo dia ozy izy mantsy anahy zao mon fils hitanao masom-boromahery maranitra be ao anatinao io ho akaton'Andriamanitra io manomboka eto. Zay ny antony nandefasako an'ilay sarina voromahery mampalahelo kely iny tany aminao. Sur Facebook tsika ary manaraka anany raiko ara-panahy zao raha lazainao mandanga. Ho akaton'Andriamanitra ozy izy masom-boromahery maranitra be ao anatinao io fa hitondranao ao anatina vanim-potoana vaovao Andriamanitra ary hanomboka hoahery vaika be ao aminao indray ny ositry ny fampianarana ary hitondraka be dia be ny révélation ary prépare anao Jehovah Andriamanitra amin'ny afasina liona zay ny natonga n'iny sarina liona iny nalefako aminao ary le voromahery fotsy be ozy izy dia miomany ianao mon fils fa misy vanim-potoana rehefa tapitra rehefa afampanadinana ianao tao anatin'le mikatona masom-boromahery ary miprépare anao Jehovah Andriamanitra amin'ny fasiny liona dia hiverina indray io masom-boromahery io ary aminao envergure hafa mihitsy zay ny antony nandefasako anao an'le sarina voromahery fotsy be io ary ho atambatra Andriamanitra amin'izay eo amin'ny fiainanao iliona sy voromahery io dia manomboka eo mon fils miomany ianao. Hitanao zany zao vanim-potoana zany resahako anao zany. Telo taona vao nanomboka teo tokoa tena tsy tao tsony le masom-boromahery tena tsy teo tena tsy teo tsony tokoa le masom-boromahery maranitra milokalizena traiza. Inona tiako ambara amin'izany vanim-potoana. Alleluia. Inona tsara vanim-potoana. Ainao ve mandeha ao anatin'ny vanim-potoana zay hitondran'Andriamanitra anao. Io izy ny raiko ara-panahy aza tente mihitsy ianao mon fils aminany mandritra andreo période reo fa zay zavatra apetraka Andriamanitra ho amponao fampianarana dia ampianaro ny vahoaka an'Andriamanitra ampianaro ary tsy ho takatry ny sainao mihitsy ny karazana diluile révélation zay ho arotsaka Andriamanitra amin'ny fiainanao ary tena ampianatra ianao. Alléluia. Dia gaga tokoa za fa tena taty reny lasa mampianatra ary tsy takatry ny saiko
ny karazana révélation zay atondrak'Andriamanitra. Efa namaky an'ilay baiboly foana hatramin'izay fa amina sfera hafa mihitsy. Hoe Jesosy, inona ty resaka ty? Inona tiako ambara aminao? Ny fiainana tompoko dia mandeha par saison. Amen. Mahafinaritra le hoentin'ny tompo amin'ny localisation prophétique. Hoe mahita an'izao dia mahita an'izao dia mahita an'izao dia hoentin'Andriamanitra amin'ny toerana ohatrao dia inona le ohatrao dia inona le ohatrao. Makany amin'ny passé anao dia makeo amin'ny présent anao dia makany amin'ny futur anao. Mahafinaritra daholo le zavatra rehetrarehetra zay. Alléluia. Fa ny vanim-potoana hitondran'Andriamanitra anao, mila mahay ianao manompo an'Andriamanitra ao anatin'ny vanim-potoana iny. Zao nefany, ianao tsara. Ny vanim-potoana rehetrarehetra dia tsy voatery avy amin'Andriamanitra ny diranao tao anatin'ilay vanim-potoana mampime io. Satria misy amintsika ireo tena vanim-potoana ratsy, saison ratsy mihitsy natsofoka Satana tany anatin'ilay izy ianao. Ary rehefa anatina saison ratsy dia mikika mihitsy ianao hoe inona qu'est-ce qui m'est arrivé? Inona loatra ty zavatra mitranga amin'ny fiainako ty? Fa faly amin'ny laza aminao androany. Irahan'Andriamanitra eto izahay. Ary irahan'Andriamanitra eto amotsitra karazana teny eo amin'ny fiainanao ka amoakanao anatina vanim-potoana ratsy. Ahona tsara hoe amoakanao anatina vanim-potoana ratsy. Maro amintsika eto ny anatina vanim-potoana ratsy. Tonga dia angakaingana be retony natonganao anatina vanim-potoana ratsy. Ho anao zay nanirahan'Andriamanitra na eto dia retony natonganao tao anatina vanim-potoana ratsy. Ny toerana nale sy ny olona mifanenana. Tamin'ny alalan'ny toerana nalehanao sy ny olona mifanenanao dia lasa tafiditra anatina vanim-potoana ratsy ianao. Ny fiainana dia ara-panahy. Mataony tenin'Andriamanitra milaza fa ny zanak'Andriamanitra dia tariny fanahin'Andriamanitra. Matetika ny tenin'Andriamanitra iny dia ataony ny zanak'Andriamanitra mpivava fotsiny fa tsy iaina an'ilay izy. Fa ny fanontaniana mipetraka dia zao. Le olona ny fanenanao io, moa ve tena nitarihan'Andriamanitra ianao niona tamin'io? Le toerana zay nalehanao io, tena ny fanahin'Andriamanitra ve no nitarika anao tany amin'ny toerana io sa zavatra hafa? Ary tsy nitandrina nanomboka teo, tena nanomboka tafiditra tany anatina vanim-potoana ratsy teo amin'ny fiainana. Satria nosokafan'ny Satana ny vanim-potoana ratsy teo amin'ny fiainana dia afaka potehan'ny Satana amin'izay mombanao. Satria averiko aminao, ny fiainan'ny zanak'olombelona dia mandeha par saison. Mandeha par vanim-potoana daholo ny zavatra rehetrarehetra eto ambonin'ny tany. Tsisy zavatra eto ambonin'ny tany zany ka tsy mandeha par vanim-potoana. Donc anjarako sy anjaranao no tonga olona fanahy mandehandeha mba mahafantatra hoe inona ny vanim-potoana zay iainako. Fantaniana petraka anao mba hafantatrao ve zao ny vanim-potoana misy ianao. Za tsy miteny hoe vanim-potoana inona tsika, vanim-potoana avorana sa inona? Fa ny vanim-potoana amin'ny fiainanao mba fantatrao ve zao. Jesosy Kristy tady tsara fa misy vanim-potoana telo lehibe teo amin'ny fiainana. 30 ans idina, vanim-potoana anankiray. 30 à 33 ans et demi, vanim-potoana anankiray. 33 ans et demi et éternellement, vanim-potoana anankiray. Fa ao anatin'ny 30 ans idina, misy vanim-potoana anankiroa famposara atao à l'âge de 12 ans, de 12 jusqu'à 30. Hitanao zany, vanim-potoana ny tena fahazazany mihitsy ny hatramin'ny faharoa folo taona. Teo amin'ny faharoa folo taona amin'izay izy, dia gaga amin'ny mpanorandalàna sy ny sinedrina sy ny rehetrarehetra hoe wow, tena miodina mihitsy zareo eo tokotanin'ny tempoly, miodidina mihaino ny fampianaran'i Jesosy Kristy satria efa vanim-potoana hafa izy eo, na dia mbola zaza ary efa vanim-potoana hafa. Fa mbola tsisy io, fa à l'âge de 30 ans eo, vanim-potoana vaovao indray io, dia lasa io tsy maintsy miondrika manoloana ny Jaona mpanao batisa satria fantany hoe hiditra vanim-potoana vaovao amin'izay azao, tsy maintsy miona amin'ny olona tokony hiona koa ary mandeha any amin'ny olon'ny Jordana mba hiaktive amin'ity vanim-potoana vaovao ty. Afa-panadinana tamin'izany Jesosy tamin'ny olona izay mihinana sy tamin'ny toerana izay tokony hoe androanany koa ho korisana fiainanao. Nanomboka teo amin'izay mibombardiany Jesosy Kristy, naizanaiza izay nalehany mibombardiany daholo. Tsisy hidira mpandrafitra ntsony izy nanomboka teo. Tsisy hidira mibaikobaikoana ntsony izy manomboka teo hoe ohatry ny tsy ampirabotage ty ohatry ny vilany ty fantsika ty 30 taona midina izy ny afaka ataonao an'izany, fa 30 taona miakatra izy tsy azonao atao an'izany. Manomboka eto ankoa misy zavatra tsy afaka atao amin'ny ratsy anao foana. Misy karazana fana ratsy anao namanana misy problème, namanana misy problème, namanana misy problème mapanety. Misy karazana entité satanika diabolika tsy afaka iketika anao zany ntsony mihitsy. Tsy mirehareha amin'ny teny ety hatrany mahazoengana na isanaiza zay alehako. Hoy zany ara mbola famisaviana tsisy makitika zany. Fantatro zavatra ijoroko. Eza ny amisavy, eza mbola tsy teraka.
Rakunda labra sinda labra ya. Satria efa nilozany zany vanim-potoana zany. Ary efa vanim-potoana tsisy idirany zany tsony. Azonao ve zany zavatra resahana zany? Halleluja. Omba fiteniko fa na ne mazengam torteny ana amin'ny tele any. Mandra mijerena fitaratra. Sikidiko dio fitaratra. Fa hitanao afo mivoaka eo. Satria maninona fantatro ny zavatra ijoroko no tsy resaka fréariany zany. Fa mba mahafantatra kely ny vanim-potoana izay hitondra raha lasirana bavy eo. Misy fotoana ianao mba tena annoncenao ny identité anao. Tsy resaka foebebony. Za so raha mitena hoe za de pasteur. Za de manambady tokana. Fréariana ve zany? Miteny anazy za hoe za de pasteur. Ary za de manambady tokana. Za de mipetraka any Mazenga. Fa raha miteny ndray hoe za de pasteur. Mody solasola aloha fa tsisy ohatran'io. Zay de mireare zay. Azonao fa raha miteny za de pasteur manambady tokana tsy fréariany zany. Misy fotoana raha lasana bavy ny identité anao mila annoncenao ren'ny tontolo ara-panahy mba ahafantarany marina hoe izy ianao mijoro eo. Halleluja. Tsisy nidirany teo aloha tsony ny fiainan'i Jesosy satria nandeha tany amin'ny toerana tokony aleha. Taiza le toerana tokony aleha? Luka 7:20 taiza ny toerana tokony aleha? Tany amin'ny on'ny Jordana. Dia niona tamin'ny olona tokony hifanenany. Izy ny tokony hifanenany? Jaonina mpanao batisy. Rehefa vanim-potoana anao mandeha amin'ny toerana tokony aleha dia tafahoana amin'ny olona tokony hifanenany. Halleluja. Halleluja. Ka anao nampahafantarin'Andriamanitra anao ny olona tokony eo anao. Mivavaka ho amin'ny tongotra ao mba any amin'izay tokony alehanao amin'izay na alehanao tongotra ao io. Dieu est partout, mais Dieu ne bénit pas partout. Andriamanitra dia omniprésent araka nambaran'ny mpanompono omaly. Andriamanitra dia eny tontolo eny. Fa Andriamanitra tsy mitahy eny tontolo eny zany. Donc mila fantatrao ny toerana tokony andehananao. Aiza ny adresse spirituelle afahako miaona amin'Andriamanitra. Avreo que Dieu est partout, mais il n'agit pas partout et il ne bénit pas partout. Fa any amin'ny toerana izay tokony alehanao any izy no afaka iona aminao. Ary faly amlaza aminao monsieur déplacé eto ziony izy androany dia iona aminao, dia resaka aminao, dia ame directive anao, dia anafaka anao, amarana ny zavatra ratsy rehetrarehetra, amarana ny mauvaise saison rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao. Averiko amarana ny mauvaise saison rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao. Raha lasirana bavy zava-dehibe fananana ray aman-dreny ara-panahy. Raha tsy nanana ray aman-dreny ara-panahy zao mety nanamelo tena. Fa maninona masom-boro maherika nohatrany tsy mahita tsony. Dia mety nanamelo tena za ty ara ve sao dia nilozan'ny tompo. Za ty ara ve sao dia inona ny fahotana mahafatana ataoko tany. Sao dia mba nisy voakitika ko sanatria zany ny interdit ministériel ko. Sao dia misy voakitika. Fa so ihany fa manana ray aman-dreny ara-panahy miannonce ny zavatra tsy hitanao. Alléluia. Alléluia. Natonga ao anatin'ilay izy milamina fotsiny amizay. Telo taona zay tsy nasian'Andriamanitra naminany mihitsy. Telo taona zay. Telo taona zay. Fa tsy fantatra inona zavatra ataon'Andriamanitra. Fa mpanompon'Andriamanitra anankitelo zay. Nisy anankiray Dadariza tany Mazenga vao tamin'ny hatapabolany. Teo Dadariza. Dadaiva. Manao ny masom-boro maherinao. Tantatata dia ndresahako anazy teo izy mantsy anahy. Tena efa tsara miomana amin'izay ianao teo za mantsy Dadariza. Za ohatrany tsy maika mihitsy aminazy iery Dadariza. Ohatrany mbola tsy tena maika mihitsy aloha za. Mafinaritra ny olona rehetra ny mahita hoe zao dia zao dia zao dia zao. Inona atao ny navigation prophétique. Fa raha mba fantatrao fa reraka ny nofinao tsy takatry ny sainao mihitsy ny arerahan'ny nofinao rehefa avy eo. Sy ny karazana discipline de vie sy ny discipline spirituelle miala eo rehefa avy eo tsy takatry ny sainao mihitsy. Majermaina koa natsony atao anaty tomobile ndresaka maly. Dia mbola ndresaka zavatra be dehibe izy. Tsy manova resahako izy ozy mama. Nareo aza miafinafina ato ambadika ty pasteur ty fa rehefa prophète dia prophète. Fa aza mba miafinafina ambadika ty pasteur ty zany mihitsy izy fa rehefa tena vrai prophète dia mivoavo vrai prophète. Satria tiako be nena le antsona hoe pasteur Dadaiva. Tiako tiako ny antsona an'izay. Fa antsona hoe prophète iva tonga dia ongotako ao anaty afisy le soratra. Tsy mbola nahita ianao hoe afisy nisy anaty hoe prophète iva tsy nahita an'izany ianao. Satria vao misy izay tonga dia atsoko aingana.
le mpanimpotoana soloa iangakangany io satria profeta eto Madagasikara zao enatr'olona noho niny nidérapage be dia be any ambadika any fa fahatalona profeta eto Madagasikara zao dia pisolokiloko volan'olona zany ny fahafantaran'olona amin'ny profeta eto Madagasikara dia na tiako be ne pasteur Dadaiva ty aty fa ny zavatra mpanaovan'Andriamanitra na no ahitana hoe profeta marina sa pasteur sa inona tsy titre mitondra an'io fa inona le hitondran'Andriamanitra anao alleluia averiko tsy titre mitondra an'io fa inona ny hitondran'Andriamanitra anao dia manaona le impact kaya brakondalabra sindalabra satalaba katalaba ampiavatanana mafo a Jesosy alleluia misy foana mivadiko zay manaraka izy io je t'aime maky malala misy foana mivadiko miteny anamy chéri karaha chéri vandy taloha re misy zavatra very atao trano dia venao dada aiza ny zavatra oatra zao dia venao mahita anazy karaha vandy chéri le zavatra taloha re izy calme chéri calme fa mbola hoavy io hoavy vanim-potoana vaovao io hoavy vanim-potoana vaovao io ianao ihany koa annonce androany ny vanim-potoananao arotan'ny olona fa manan'Andriamanitra velona ianao ianao zay nitomany rehetra hatramin'izay ianao zay nitomany rehetra hatramin'izay ianao zay nitomany rehetra hatramin'izay ako voafafa ny ranomasinao rehetrarehetra ianao zay nala elo rehetra hatramin'izay aoka miala elo rehetrarehetra ny vêtement de deuil rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao aoka orofotra tanteraka na inona nampitomany anao nampitanondrika anao afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy aoka ianao hifaly amin'izay aoka ianao hiravoravo amin'izay nisy ianao mahare zany feoko zany aoka ianao hifalifaly aoka ianao hiravoravo amin'izay manomboka eto alarabashandarabaya teneny leo akaikinao taperin'androany ny vanim-potoana ratsy tenenany taperin'androany ny vanim-potoana ratsy raha lasana bavy eo raha i satana ny namorona vanim-potoana ratsy ho anao ain'Andriamanitra koa manafaka anao ao ary rehefa ahafahana amin'ny vanim-potoana dia tsy maintsy ampidirina amina vanim-potoana fa tsy misy zany hoe sorona amin'ny vanim-potoana dia vacances teneny leo akaikinao ao amin'ny tontolo ara-panahy tsisy vacances fa rehefa miala amina vanim-potoana anankiray dia tsy maintsy miditra amina vanim-potoana anankiray tsy mihitsy hoe fararano ohatra dia tonga dia mialokaloka fotsiny hoe tsisy inina tsisy vanim-potoana zany ty fa ho fararano tonga dia vadika ririnina azona zany zavatra resahana zany dia ohatra izay ihany koa no amin'ny tontolo ara-panahy rehefa mifarana le izy androany dia miomany ianao ifanesio mpanompon'Andriamanitra maro rarivo anao angaretona apiditra anao lalasana bavo ty resaka ty tsy resaka fotsiny hoe mandesy ny impossible fa hitanao fa nidéterminé ny fandesanao ny impossible dia ianao avato amin'ny impossible hoentina any amin'ny possible misy ny vanim-potoana ny impossible fa misy koa vanim-potoana ny possible alleluia alleluia atelaza aminao fonina venao androany hiala amin'izany vanim-potoana ny impossible zany sotomokely fotsiny ianao iza ny olona niona taminao dia nandeha taiza ianao nanomboka tamin'izay io vanim-potoana ratsy ohatry mifanesisesy be io nanomboka tamin'izay io ohatry mifaharavana misesisesy io satria tsy ny rencontrer un les bonnes personnes ianao dia tsy mifréquenter un les bonnes places ianao jereo tsara satana koa manakarena olona mihitsy amin'ny telo izay mahatonga atsika mila olony fanatsara hoe iza ny olona tokony hifandraisako tokony andeha hoany asa tsy tokony andeha hoany satria raha toerana tsy tokony alehako no mandeha makany aho dia potika ary raha sanatria izany miona amina tueur de destiné any aho dia bozy tanteraka ny destineko dia le zanaka dala ao amin'ny Luka 5:10 mananana ny zavatra rehetra izy teo amin'ny rainy fa ina zavatra nytenenina meo anany fananako rehetra ozy izy dia ahoana ozy izy andeha dia jerefo nandeha tany amin'ny toerana tsy tokony aleha dia niona tamina tompona kisoa any ka lasa hany kisoa no haniny
toerana tsy tokony nale ary olona tsy hoe tsy tokony iona tompona kisoa ianao fa ty zanaka mpanakarena anankiray ty zao teto tsy tokony niona tamin'ny olona tompona kisoa io mihitsy satria niona tamin'le tompona kisoa dia lasa sakafo kisoa no an'le lehilahy mpanakarena anankiray katapokatalama katalabaya nendrika farafana rehetrarehetra zana tetao fiainanao okitsajany zao menamenanao misy problème ny amenanao misy problème resa le akaikinao toerana taizany nalehanao dia niona tamin'izy ianao tany nandiky lalaka atao satana hatramin'izay fa eto izy mikipaka eto manomboka eto mitsaja averiko manomboka eto mitsaja niditra teo vao nilatsaka teto ny tongo dia tonga dia resaka tamin'ny apôtre Davida tsy haiko izy teo bisopy fa to dia resahako anao fa tsy zavatra andresahan'Andriamanitra anaty tao mangingina tena misy fiainan'olona avadika Andriamanitra mihitsy hoa tsy ray tsy roa eto tena mba betsaka amin'ny mandresiny impossible hatramin'izay fa ty hitanao fa hiavaka amin'ny fijorona vavolombelona anao dia isaky misy mandresiny impossible dia ho avy ianao ary hitondra olona satria tena ozy ianao tsy resa be ny endrareo fa zavana tena profita masy za zao nitomany taloha tia falifaly za zao fiainako bloqué taloha tia izy misokatra za zao tany natina lavaka lalina taloha tia mandindia ety za zao tany natina trosa taloha fa tia tonga mpapindrana za zao tany natina tsy fisinatra amin'izay fa tia mba mena fahampetsana satria averiko ho avoaka ao anatin'ny vanim-potoana ratsy io ianao tsy mitovy mantsy le domaine nampiainana amina vanim-potoana ratsy misy atsika ny sasany ara-tokantrano ny sasany ara-pitiavana ny sasany ara-bola ny sasany ara-pahasalamana ny sasany ara-business ny sasany tonga dia noaviny mihitsy nibozie fa androany hoy amatsy aminao mivoaka ao ianao ahitazy ny ianao e tena ahitazy eny ianao e tena ahitazy ianao aba oui tena ahitazy ianao satria omen'Andriamanitra ny lakile zao amoananao ao na tsara hoe omen'Andriamanitra ny lakile teneny leo akaikinao Jehova ny tena tompon'ny lakile avy anao am'leo akaikinao any Jehova ny tena tompon'ny lakile ka hiditra ao anatina déclaration amin'izay ary tsika dia izy tsy hoe déclarena fotsiny comme ça fa miaraka amina verset biblique ary miaraka amina contexte spirituel tamin'le fotoana minitra sekondra nitsangan'le zavatra ary ny fanahiko dia connecté ny amin'izany zao mingavy anao koa oka ny fanahanao connecté ny amin'izany contexte biblique zany mba hahafahanao tsy ho prétexte le izy fa tena fijoroana vavolombelona mba tena hiasa tokoa ny fanamasina ary ananareo fijoroana vavolombelona Genesis 37 jerenao ty zavatra mitrango ty Genesis 37 ka yabrakonda labrashinda labraya Genesis 37 andiny voalohany labrakonda labrakinda labrashanda labraya tonga dia miomakomanao an'izay mpiandraikitra mba asivo olona mesokoro tamin'izay rehefa maninty izy ty mandendeandry rehefa avy eo fantatro ny zavatra ataon'Andriamanitra eto mantsy Genesis 37 manomboka amin'ny andiny voalohany manana sainte colère amin'ny satana hitanao eto tsy natao hitomany foana zany ianao averiko foana ary déclareko ety za efa ataonany maro tamin'ny 2020 lasa mamako nalainy tompo nanomboka teo amin'izay ozy marary lindramiko ty fa fantatro fa mbola misy marary satria miaraka aminao dia fiainana sacrifice fa fantatro fa tena volonté parfaite nao mihitsy nangalanao azy satria foko tena raikitra be tamin'ny mamako mihitsy nalainy tompo amin'izay mamako nitomany mbola tsy nitomany oatra zany nanomboka teo any laza amin'izay ry satana tsy manana ranomaso alatsaka ho anao intsony anagoty ray ary manomboka androany fa raha ilatsaka ny ranomasoko manomboka eto dia latsaky ny fifalena latsaky ny firavirafona ranomasoko lasranabavy tsy manana ranomaso alatsaka ho any satana ntsony fa raha ilatsaka ny ranomasoko dia ranomaso fifalena na falepazan'Andriamanitra ranomaso satria novakin'Andriamanitra tamin'ny alala voninahy ny fiainako zasy izany
Okay, no manomboka androany tsy anona ranomaso araraka ho an'ny satana zany ntsony. Ninninona mitranga mivoaka an'ity varavarana ity dia faly milaza aminao voninahitr'Andriamanitra ny ao ambadika io. Aza ok zay niositry ny kiretaka, ok zay ny kiretaka party. Ok zay ny kiretaka party, tsisy tsony, tsisy ranomaso alatsaka tsony. Nareo mbola tanora ireo Basile lasa Zitomanina zany. Alao izy andehany. Ho an'ireo rahalahako zay lasy Françoise, alao izy andehany. Aza manaraka ranomaso amin'izany tsony. Manana an'izany mentalité de vainqueur zany. Ninninona mitranga, tsisy ranomaso miraraka zany tsony eo. Alléluia. Vonina venony amin'izany. Ozy amin'izay Genesis 37. Ary Jakoba nonona tany amin'ny tany fiaviany ray tena lokaikanao erreur. Fa corrigena sahady zany hoe. Satria correction prophétique. Ary Jakoba naninona ozy izy? Nonona taizy tany amin'ny tany naninona ny vainanany rainy. Toerana ny vai. Teneny révélé de révéleko. Teneny révélé de révéleko. Fantatro fa mosary ny nofinao. Fa ny nofinao ampahiny. Fa misy matavy ato ara-panahy. Afaka nohaninao, motsoanao. Misy manato afaka ho tsetsefanao. Teneny révélé de révéleko. Teneny aggravé de aggraveko. Ary Jakoba nonona tany amin'ny tany ny vainanany rainy. Inona no nenanao any amin'ny tany zay ny vainanany rainao. Raha ny rainao ny vahiny tao fotsiny, maninona ianao mijanonao moninao. Monina any amin'ny toerana tsy tokony aleha Jakoba. Kayabaka tatatata. Ary Jakoba nonona ny vahiny tao fotsiny Isaka. Fa tsy nonona tao. Mais pourquoi Jakoba maninona ianao moninao amin'ny toerana io? Erreur. Ateneny correction prophétique. Tsy ho ato tsony indray aloha za. Ato ah. Nareo eto ohatrany efa nona angamba fa ato ah. Rehefa reko indray nareo fa ao tsara dia miverina eo ah. Teneny correction prophétique. Zay akay mijanona eto indray za. Enonao? Non tamin'ny tany ny vahinana ny rainy. Enao koa androany. Toe-javatra tsy tokony nonenanao io. Toerana tsy tokony nonenanao io. Situation tsy tokony nonenanao io. Ataonao mafy ianao ny fatao. Androanao mafy. Afaroko androananao mafy. Pafaya, pafas. Rehefa tsy mivoaka anao dia nahoany Yesu fanahy no amoako anao ao. Tsy natao anao io toerana io. Tsy natao iainanao situation io. C'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Io zavatra iainanao io tsy fiainanao io. Tsy noforonona amin'ny situation io ianao. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Tsy fiainako ty. Hitanao vehivavy mpivary tena anankiroa dia natory dia voatsindriny anankiray zanany dia maty. Dia ny zanak'ileo akaiky nalainy amin'izay. Dia tonga teo anatreha mpanjaka amin'izay. Zaho zao mifoha maraina dia hitako fa ny nazy maty ny nataony teo amiko. Dia nanavelona indray ny nalainy. Dia ozy izy tsy zanako ohatr'izay mihitsy ianao zao. Le maty ny nalefa teo aminao fa le velona nisy naka. Dia nelo akaikinao ce n'est pas ma vie. Sanoa tsy fiainako zao. Le zavatra velona ny eo aminao fa tsy zavatra maty. Aveko le situation velona misy fiainana avy amin'Andriamanitra ny eo aminao fa tsy le maty. Teneno any, teneny tsy fiainako zao. Tsy situationko zao. Teneno za hivavaka ao anao zao. Iantso ny tanan'Andriamanitra amoakanao anatin'izany. Teneno ah, tsy situationko zao. Tsy fiainako zao. Miantso ny tanana tsy hitamason'Andriamanitra amoaka zay tena manam-pinoana zao. Miantso ny tanana tsy hitan'Andriamanitra amoakanao ao zao. Ikasika anao, ikasika ny fiainanao. Ilokalize manokana ny fiainanao. Ilokalize manokana ny situation anao. Non. Mivoaka ao ianao. Mivoaka ao ianao. Mivoaka ao ianao. Mivoaka ao.
ianao zao. Tandremo, sao dia lasa zone de confort anao, i situation tsy mety io. Zatrarany Satany ianao, tao anatin'izy efa tsy tokony situation anao io. Dia lasa zone de confort. Rehefa tonga zone de confort dia lasa fiainana, lasa tsy maninona tsony. Rehefa tsy maninona tsony amin'izay dia lasa prison spirituelle. Anatina prison spirituelle. Ny début anaty prison spirituelle dia tady tsara fa mianga voalohany any anatina erreur, dia erreur lasa zone de confort. Zone de confort lasa culture. Culture amin'izay lasa fiainana. Dia avy eo anatina prison spirituelle. Misy tompony atao prison spirituelle. Fa faly amlaza aminao raha prison ndresahany. Misy ny juge dia misy ny avocat. Le demandsika dia juge parfait. Ny avocat atsika dia toelina rehetrarehetra. Miantso an'le juge parfait. Miantso an'le juge parfait. Anomboka hikapoka ny martohiny ka amoka didy eo amin'ny fiainanao hoe mivoaka ianao. Tsy liberté provisoire fa liberté totale. Fa liberté totale. Liberté totale. Liberté totale ny amin'ny fiainanao. Ary ny avocat atsika dia iza tsara hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta, lay tompony tompo, lay mpanjaka mpanjaka, lay Andriamanitry ny Andriamanitra rehetra, lay kitana fitarikandro ny marainy, lay tsy miova omaly san'io ary mandrakizay. Ary ny tompo oentina hitomponena zany ikasetena zany dia ny rano tikatatata rano zanak'ondry araka ny voalazan'ny Apokalypsy 12 ary izy naresa azy ireo noho ny amin'ny rany zanak'ondry. Rano Jesosy no anafaka anao. Ny amenina anao misy problème. Averiko aoka amin'ny fanahinao mba tianao connecté ny amin'ilay fanahin'Andriamanitra izay mampiteny anahy eto. Tsika tsy manao spectacle eto. Non. Raha spectacle ny natao nalokona créer festival makoa moa sa ino moa. Raha spectacle fa tsy spectacle ny ataontsika eto. Fa c'est une question de vie ou de mort. Où ça passe, mais ça ne cassera jamais parce que Jésus est au milieu de nous. Andriamanitra eto amintsika. Emmanuel. Mbola vonina avy anao anatina déclaration. Ary rehefa nonona tany amin'izay Jakob, dia jereo amin'izay. Ary zao ny taranak'i Jakob, rehefa 17 taona Josefa, manontany anao za. Josefa kay zanaka fahafiry. Zanaka fahafiry Josefa. Fa 12. Dia manontany anao volana fahafiry tsika zao. Miteny aminao aoka fanahinao connecté amin'ilay zavatra spirituel eto. Aoka fanahinao connecté. Dia mbola manontany anao ndray le firy le Andriamanitra toriko aminao dia Andriamanitra ny chiffre 3. Izy le ray zanaka ary fanamasina. Izy le nitsangana tamin'ny tamin'ny andro fahatelo. Izy ilay niantona teo ambony azy fijaliana firy izy ny teo telo. Aiza misy azy any amin'ny lanitra fa andron'Andriamanitra ho anao androany. Araka ny voalazan'ny Salamo hoe ity ilay andro nataon'i Jehova. Ity ilay andro nataon'i Jehova ho anao. Ato ohatra misy tsy andairany mihitsy fa ho ato indray za. Ity ilay andro izay nataon'i Jehova ho anao. Josefa dia zanaka fa 12. Or tsika ao anatin'ny calendrier grégorien zao ao anatin'ny chiffre 11. Ary le andro voalohany fahatelo ny volana fa 12. Tsy miraty zany ny herin'Andriamanitra anafaka anao androany. Amin'ny fotoana mety ianao, amin'ny toerana mety, ary mihaona amin'ny olo-poasoavana tokony hihaonanao androany. Amin'ny androandroany ty, amin'ny fotoana mety misy ianao, amin'ny toerana mety nisy atrahany tongotrao, ary mihaona amin'ny olo-poasoavana izay tokony hihaonanao ianao androany. Na be
ny fanafananao naperak'Andriamanitra mambavanireny ny fanodolana amin'ny fiainanao amin'ny androandroany ty manaova menina mafatry ny farany. Ao aminao le raha, ao aminao le zavatsy, ao aminao le zavatsy, ao aminao le zavatsy, ao aminao le zavatsy. Ka raha tsy ianao ny resahany dia tsisy valeur le izy, fa rehefa ianao ny resahany dia lasa misy valeur. Apôtre David, Andriamanitra miteny amiko zao fa ny étoile de famille dia ao aminao. Par rapport amin'ny mpiraitapo rehetrarehetra, ianao mitondra an'le étoile de famille. Zay mahatonga le ohatry ny resaka gauche droite. Hoy rahalahako, mankarary fotoko le izy indraindray, manindrona tokoa le izy indraindray. Fa Jehovah Andriamanitra miteny amiko zao fa diloilo vaovao indray ny araraka amty mandresy ny impossible, amty mandresy ny impossibilité. Jehovah Andriamanitra miteny amiko eto, eno tsara raha mbola Andriamanitra mampiteny ahy eto dia oui, fa raha tsy Andriamanitra mampiteny ahy okobany tanteraka ministerako manomboka eto. Eno tsara zavatra resahan'Andriamanitra anahy, lazao aminy fa hanomboka hosorana ny anarany androany dia hanomboka hipercer ny frontière amin'ny Madagasikara, hanomboka ho resahana ianao sy ny ministeranao any anatina firenekafo, manomboka sao Jehovah Andriamanitra manatanteraka an'ilay izy sao, Jehovah Andriamanitra manatanteraka an'ilay izy sao, Jehovah Andriamanitra manatanteraka an'ilay izy sao. Ho gaga ianao fa isy ouverture maromaro, isy ouverture maromaro. Jehovah Andriamanitra miteny amiko zao efa natombony zany tamin'ny océan Indien fa ho hitarina any Afrika, ho hitarina any Europa. Reo neniko zao hitarina any Afrika ary hitarina any Europa. Zany telo zany, zany ositry zany, zany monto zany, milatsaka eo atroroko zany zao, milatsaka eo atroroko, milatsaka eo atroroko, milatsaka eo atroroko. Ny tongotrao, ity le tongotra zay tetemy menaka zay alehany, ity le tongotra izay hitondra ny voninahitra Andriamanitra, ity le tongotra zay hitety firenena amin'ny Oramasata. Ry mpanompoky vavy, zay ndre ny vanahako, ry mpanompoky vavy, hatramin'izay aho nefa nilaza taminao fa natsoko anao voro mahery, ny salasala ianao hatramin'izay, manamelo teny ianao hatramin'izay hoe ho vitako fe zany, zany hoentina amin'ny endrika voro mahery zany, raha tsorina dia anatina ministère prophétique. Ny salasala ianao hatramin'izay, fa androany Andriamanitra mbola maniraka amin'ny mpanompo ny confirmer miomany ianao zanako vavy, miomany ianao fa anidina ianao, anidina mihoatra ny ho hitanao hatramin'izay. Tazomy hatrany le toeponao, le toeponao tazomy hatrany, le pureté amin'ny fonao io arovy hatrany, arovy hatrany, arovy hatrany. Io no hitondran'Andriamanitra anao lavitra, io no hitondran'Andriamanitra anao lavitra. Tsy afaka hiconfirmer aho hoe anatina inona mode opératoire anao, anatina naby na voyant ve, sa anatina mpampianatra ve, tsy haiko. Fa androany fotsiny Andriamanitra miconfirmer amin'ny alalany nitondrany anao atsoatsy, voro mahery, voro mahery. Vavaka ray amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy, tondranao azy lavitra, arovan'izy teloelo faofao ny akaikorina amin'ny fiainany koa manomboka androany, teloelo ny fanambarana, teloelo ny révélation, ka afatatra sy atakatra tanteraka ny ao am-pon'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra ray na fitondranao azy amin'ny anaran'i Jesosy. Zenona te ody afaka tonga dia mandeha mody fa tsy maninona, fa ty tsy maintsy fitaina. Hoe mantsy aminao ty tsy maintsy fitaina. Zenona zay za tena nona dia tsy maintsy mody, tena tsotrona rano, fa ty tsy maintsy fitaina. Tsy haiko apôtre David ahoana ny farany ito, fa ny zavatra fantatro fotsiny dia zao, tsy maintsy mivoaka ianao ao anatin'ny saison ratsy io. Tsy
tsy maintsy mivoaka ianao anatin'ny saison ratsy io. Aroak'Andriamanitra apiditra anao anatina saison vaovao. Josefa nyresahany nefa zanaka fa 120. Fa maninona ka tamin'ny Robeny. Andro Andriamanitra ry zanako rehetrarehetra. Be dia be fianakaviana fa maninona ny ianao ny resahana. Maninona ny ianao ny enjehana. Maninona ny ianao ny ratsiana. Fa maninona atsaharo ny ranomaso. Tsy solution ntsony ny ranomaso. Fa mifalia manomboka androany. Fa ny fanenjehana anao rehetra manomboka eto. Ivadika ho voninahitra Andriamanitra eny am-pampidinana amin'izay. Ivadika ho voninahitra Andriamanitra eny am-pampidinana amin'izay. Apôtre David fa mbola mitoy le izy. Fa Andriamanitra miteny ampiomana izy. Fa mbola mafy noho io fanaratsiana azy sy ny fanenjehana azy. Tsy mampanao amenina mihitsy zany. Kanefa izay ny reniny fanahako. Mbola mafy noho io ny fanenjehana sy ny fanaratsiana. Kanefa za maralany ray teny eto zao. Ho iaho hoe tsy problème zany. Fa Andriamanitra tia anao. Tsy problème zany. Fa Andriamanitra tia anao. Zay ny important. Na inona Andriamanitra tia atsika. Alléluia. Rahalahy anao eto. Ary tena vonina ny vavaka ho anao foana. Marary anao marary anahy. Zay ifalianao dia ifaliko. Zay mampalahelo anao mampalahelo aho. Ary zay mampisento anao dia mampisento aho. Tsy maninona zany fa Andriamanitra tianao. Tianao izy. Alléluia. Ianao koa niza ianao tonga eto androany miantso ny tanan'Andriamanitra hamafy ny ranomasonao. Alléluia. Josefa amin'izay mamarana azy tena mamarantsika. Fa alléluia zava-tsisy nandenody. Dikan'izany zany na denona ary mba tena connecté ihany amin'ilay zava-panahy eto. Tiavan-tanana mafy an'i Jesosy. Nanao amin'ny andininy fahatelo amin'izay. Ary tiany Israely mihoatra ny zanany rehetra Josefa. Apôtre David tian'Andriamanitra